tompolasy tombovavy anterina ny arabo ambampirarintso antsika mianakavy amin'izao nazahoantsika andro vaovao izao indray nomen'ilay nahary antsika izany alarobia fa roapolo ny volana septambra 2024 na ianao eto antoerana na ianao any ampitany ranomasina dia nanterana ny araba ao mba mpirarintso araba izay midika ho famatorana sy fiarahana mandritra ny ora roso sasany eto zany ianao no miaraka amin'ny miara-manonja eto amin'ny MBS ny radio mada ka dia efa anasana anao sahady ary isaorana anao sahady etỳ amboalohany izany atao hoe fahafoizatena zany amin'ny alala fandaminana ny fotoana maro samihafa ahafahana zany manaraka an'izay miara-manonja eto amin'ny MBS ny radio mada izay saorana ihany koa ireo teknisianina marobe na ny eto amin'ny foibe na ny amin'ny radio mada ny any amin'ny faritra ihany koa mikarakara ny resaka teknika. Ahoana ny fandehan'ny fandarantsika, fandehan'ny fandarantsika dia famakafakana, fanazavana, fitondrana izay tokony ho fantatra rehefa alarobia dia eto Andriamatora Motarsona aleluia efa io izy io. Io akaiky koa dia ho avy ihany koa namana fanira zafy manatany, mbola ho avy ihany koa raha ny fandarana eto zany ny solombavamboaka ny Madagasikara vao vita ao amin'ny boriboritany fahadimy tamin'ny alalan'ny Tiako Madagasikara teny député fetra izany manakambara tokoa izany solombavamboaka izany manoloana ny toetra raha-pirenena eto amintsika amin'izao fotoana izao. Fa mialohan'ny izany aloha dia resantsika etỳ amboalohany tsy kely ihany koa fa zava-dehibe satria ny komity manohana ny marika Ravalomanana dia efa mipetrapetraka mandeha amin'ny lafo valo mihitsy amin'izao fotoana izao ka anisan'izany ohatra raha ny vora eto dia mitohy hatrany izay fametrahana ny KMMR zay ka ao amin'ny distrikana Parafaravola zao dia metsiketsika mbola any ry tonton Raeksa sy ny namany zany dia mametraka an'izany KMMR izany sy ny fomba fiasa manoloana ny zavatra tsy maintsy atrehana izany ka dia miraro soa zany ho an'ny ekipandry tonton Raeksa ihany koa satria fantatra efa tany anorohorotany sy toerana maro zany ary zareo mametraka ny KMMR tsy ny any fa ny manerana ny nosy mihitsy dia efa petrapetraka tsara izay KMMR izay ary mahafantatra ny tokony ataony ihany koa manoloana n'izany hoe fifidianana prezidan'ny Repoblika izany. Raha ny fandehan-javatra tao anatin'ny 7 ora izany maly moa zany nisy an'ilay hoe angaredona izay niarahany atao hoe fiaramihetan'ny solombavambahoaka ary tsy solombavamboaka ihany no naneho hevitra tao sy ny nitondra ny tsikera mamaivay amin'ny resaka hoe tena fanitsakitsahana lalam-pandrenana ny fialana bala mahatonga ny firenena tena hopotika taka zao fa misy olona ihany koa ny teny tao sehatra maro isan-karazana zany no ny teny tao iny moa zany hoe mbola savaranonany fa mbola manetsa be mbola ho avy zany ka dia homaly tsy nisy ny miara-manonja fa niarana anaraka sika mianakavy ny angaredona dia tena angaredona tokoa lay izy rehefa tsy malala ny tokony ataony ny izay tokony anao an'izany izay tokony anaraka ny lalam-pandrenana dia tsy maintsy tratra ny angaredona satria tsy azo jerena fotsiny amin'izao ilay firenena malagasy. Zay le izy akoatrany izay ihany koa dia teo ny fanehoan-kevitra maro samihafa amin'ny alalan'ny Antsoatarby amin'ny fidirana amin'ny alalan'ny onjam-peon'ny radio amin'ny alalan'ny taratasy misy taratasy tonga ao aminay eo fanehoan-kevitra ihany koa dia reny zany dia hoentina ety amin'ny miara-manonja daholo izany ka dia isaorana antsika mianakavy zay no la tompolasy tompovavy fa tonga dia miditra tseritsika miaraba aloha zany an'Andriamato Ramotarsona aleluia tonga indray eto amin'ny fandarana andawary dia miaraba ny rina aloha zay eto akavanako eto miaraba ireo mpisetra rehetra mpanao tsy lazaina ato amin'ny MBS sy ny radio mada miaraba nareo manaraka izao fandarana zao ny any ampitan-dranomasina ny any Frantsa ary miaraba manokana ireo any Kanada any États-Unis ny antso mihitsy zareo tena ny fampiresaka maritraritra mihitsy fa mba maneho ny alahelo zareo amin'ny toe-zavatra misy zao dia mba hazavao tsara raha mise zavao tsara ary teneno miadana fa ny olona nge sady manao raharaha zay zany izy nomeno an'le radio
ka dia mba hazavao tsara ho fantatry ny olona tsara hoe tena tsy marina tokoa le zavatra mitranga dia matoky anareo miarabantsika rehetra samy tahin'ny tompontsika ary de apetrakitsika eo amin'ny tompo a izao androan'io zao a anaovantsika ny famakafakana samy hafa anambarana ny marina eto amin'ity fireneny ity fa misy milaza izany a nefa tsy de ao tsara ny zavatra teneny mba tsy teneny hoe tena mandainga zay ombana manana zay tenena Andriamatora Motarsona aleloia izay ny any Canada tena lavitra zany a kanefa dia miaraka amintsika satria teratany malagasy Montréal Vancouver Québec any Canada daholo zany ka akoatran'izay rehetra zay Andriamatora Motarsona aleloia tsy maintsy resantsika ny fitenenana nataon'ny PTF sehatra iraisam-pirenena satria voaingana izy ireo no niteny malo moa tsika tsisy miara-manonja teo de tsy afaka hoe tena hoe ny valapatra tamin'izay fa zao tsika zany eto amin'ny miara-manonja aloha resahana kely io zany satria ny teny ny sehatra iraisam-pirenena tsika moa teto ny teny foana hoe ahoana mba fahitany sehatra iraisam-pirenena an'izao fa nitsakitsahana lalàna zao ry zareo moa zany rehefa miteny dia teny diplomatika ny fomba itenenina azy fa rehefa tena diniana tsara ho an'ny olona misaina de tena felaka tamaina ho an'izay manao adalàna eto amin'ity fireneny ity taora Andriamatora Motarson mariana moa fa ny hoe PTF teneniny rineto de ny antsoitsika hoe partenaire technique financier ireo mpiara-miombonantoka fa maninona moa Madagasikara ny mila hoe mpiara-miombonantoka ataotsika milamina tsara zany le fanazavana dia mba ho azon'ny olona rehetra fa sady manao raharaha mieno an'le fandaharana dia mahatsiaro eo ihany dikan'le hoe mpiara-miombonantoka mantsy any de zao nge mampimetsy hoe mampime zao no mampalahelo amin'ity fanjakana malagasy ity amin'ity Madagasikara ity manan-karena Madagasikara manan-karena tokoa Madagasikara tena manan-karena Madagasikara fa zao Madagasikara tompoko de firenena tsy mahavelo tena apetraka tsy mahavelo tena i Madagasikara dozona amitsika hoe ahoana ary Madagasikara zany tsy mahavelo tena ko volamena vatso azo sarobidy ny rivotra iainana sy ny etsetraka ahoana ny zay tokoa le izy fa zao tsy mahavelo tentsika fa tamin'ny andro ny filotsiranana Philibert no nanakaikikaiky an'izay hoe mahavelo tentsika satria tamin'ireny nandoka aratra isan-da de rehefa tonga taty aoriana tsy nandoka aratra isan-da nidina be fidiran-ketra teto amin'ny firenena ary amin'izao fotoan'izao taona maromaro no efa 700 ny vola ilaina eto Madagasikara dia avy amin'reto PTF reto ao anatin'izany ny Banque mondiale sy ny FMI ny Union européenne ny solotena ny firenena maro samy hafa eto a Madagasikara ao anatin'izany zany hoe rehefa tsy reo no manampy de kaody torana ny firenena malagasy satria na ny andoavana ny karama ny mpiasa-panjakana na ny anaovana lalana na mpandehanana ny sekoly sy ny sisa tsy misy azo atao satria raha ny vola miditra amintsika hoe vola ilaitsika arivo ariary ohatra ny 700 amin'izay avy any amin'ny mpiara-miombonantoka daholy de rehefa manome an'ireny izy de mametraka fepetra hoe mba izao kosa no anaovanareo satria fatany daholy nge zahatra mitranga eto Madagasikara fatany fanodikodinam-bola fatany tsy fahamarinana hoe ny asako toto atao de mba mametraka fepetra izy hoe mba ataovy an'izao mba ho tena hoe hiatraika any amin'ny olona zany le fanampiana ataony ka teo indrindra ny resaka hoe famory niaraka tamin'reto gouvernement izy raha tsy diso ariana hoe niady hevitra ny amin'ny raharaha-pirenena kehitriny de rehefa niady hevitra satria zany misy fifanarahana mihitsy hoe ndao tsika iresaka de zao avy ny zavatra ho resana fanaraka amin'izay de nanao ny resaka fa rehefa nanao ny resaka rano marina mantsy raha ohatra zay sirina zao no miresaka eto hoe zao iresaka zao tsika sirina
de mba ohatrany hoe manao fanambarana iombonana zay zay sy rena de iresaka an'izao a de ohatran'izay fa zao tam'ty taorinany ty fampiresana ny araka tam'reto mpiara-miombonanto reto a taony mpiara-miombonantoka irery ihany rina no nanao fanambarana misy dikan'izay zay a fa tsy hoe niaraka nanao a zay le zavatra nitranga nisy tsy fifanarahana ve zany teo a ny am'y zavatra ho ambara zay moa zany le hoe diplomasia ozy ny fitenenana tsy miteny ianao hoe anafitohina an'le anankiray a tsy miteny koa ianao hoe anafina zay zavatra mba tianao atao a fa de ampafantarinao am'ny fomba zay ny mahasarotra azy io am'ny fomba hoe manaja n'le andaniny a ny fanambarana ho ataonao mba tsy anafitohana ny olona ka tonga ny hoe fifamaliana tsy hiteraka tompontso ho an'izaniza de zay a de ny fanambaran'ireo mpiara-miombonantoko reo moa zany rina raha tsy diso a de zao hoe arao ny lalàna ataovy ny fifidianana mangarahara ekeniny rehetra zay foana le lesona zay fotsiny am'le fomba tena hoe araky ny tokony ho izy a zay ny fomba ny tenenany azy fa le hoe ajao ny lalàna tsy niteny izy hoe atsangano ny état de droit a samy hafa mantsy zay satria le état de droit a asa lava be zany am'y sehatra rehetra fa hoe ajao ny lalàna inona riny ty hoe ajao ny lalàna ty raha ny fahazonao azy lalam-panorenana aloha zany lalam-panorenana fa maninona ary reto mpiara-miombonantoko a no miteny hoe ajao ny lalam-panorenana ary orina raha tsy diso a nga président nga filohan'ny inona moa zany filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana nanao hoe marina ngeny nataonay tsisy resaka mihitsy zany satria tamin'ny herin'ny androany de ny pitson'iny lakamisy namoaka fanambarana ireto kandida anankifolo hoe tsy mahatoky an'io ACC io tsony zay reo kandida reo lazaiko aminareo a manana ny pahilalana ny tsirairay avy reo zany mihitsy tsitika ny momba n'zany lalam-panorenana zany ary ireo rehefa miteny an'izay de efa vita adiady inona moa zany efa voahevitra tsara matona ambaran'ireo ary mato reo niombokevitra tam'izay hoe tsy matoky an'io fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana io zay a tena misy dikany lehibe zay enjana be ne zany rehefa tena raisina hoe filohana androm-panjakana zay gardien lalam-panorenana no teneniny ny kandida hatrany am'y 7 isanjato hoe tsy matoky anao zay zao raha ny fahafantarako azy rina hoe 7 isanjato izy rina zany a na 5 isanjato ka ny kandida anakiroa ange ohatrany mba tsy tenenako hoe ny ray moa zanaky ingaratsirahonana zany hoe namangay andro rajoelona tsy lahatra am'zany mihitsy izy zany hoe ireo kandida tsy toana ngay andro rajoelona sy ny namany zany de nanambara daholy tsy mahatoky an'io ACC ndao ary hojerentsika hoe fa inona tokoa moa ny antony anambarana hoe tsy mahatoky an'le filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana sy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana zay le fisarana avy mantsy sivy ny ao anatiny de misy filo anankiray ka zao ny zavatra nitranga tsarotsika tsara fa tamin'ny herin'ny andro any tsika nylaza satria nyvoaka avy tamin'ny tambazotra hoe ny zavatra nitranga nge de natao ny fifidianana hoe oekena ve ny filatsahakofidiny nga iandro rajoelona 5 nanaiky tsy nanaiky a 4 nanaiky tao amin'ny fitsarana avo noho izany tsy tokony ho ekena mihitsy le izy fa maninona ny tsy tokony ho ekena ijery an'le fomba nanaovana azy tsika nahazo taratasy avy any amin'ny fitsarana ambara tonga voalohany sa avy any amin'ny ministra ny ACC hoe nitro ny fitsarana avy any amin'ny fitsarana zany zay fotsiny namezatsika azy fa iza le izy a afenina le izy iza le nanao sinian'le certificat de nationalité de zao afenina le izy tsy tenenina hoe
ministra tsy tenenina hoe le prezidanta ny fitsara eo aloha de efa tsy fanajana ny vahoaka fa tena marina angefa zao matory olona reo mamoaka lalàna amin'ny anarany vahoaka malagasy no moany lalàna zay indrindra de afenina my vahoaka malagasy nefa eo aloha de efa misy manquement eo efa tsy misy fahatomombanana ataon'ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana satria tsy tokony misy antony anafenana n'le hoe tsy misy hoe izany nanao sininy certificat de nationalité voaka fotsiny hoe zay ny marina ko zay zany ny marina fa zao rehefa diniana koa ty zavatra ty rehefa mba namaky ny tena hoe fa inona marina moa ny tena olana am'le izy zany ny fahazahoangy andro ny Irina Rajoelina zopirenany frantsay de efa nazava be tamin'ny olona iny hoe araky ny didy mpitondrana frantsay tamin'ny 2014 dia nahazo nationalité française izy rehefa nangataka izy zany izy nefa efa tonga taona mihoatra 20 taona noho izany raha lalàna efa vazaha mihitsy izy fa tsy gasy tsony fa ny fanaovana ny fangatanana zopirenena frantsay io raha araky ny fombafomba araky ny fombafomba hoa de zao hoe ambaranao ao anatin'le fangatana inavy ny nationalité anananao satria raha mandray ohatra zao ny australianina nge sady manana passeport britannique izy manana passeport australianina izy manana passeport américaine izy manana passeport néo-zélandais izy ananany zany izy ary ara-dalàna daholo zany ary zay mahatonga an'le any amin'ny hoe raha manao fangatana ianao amin'ny frantsay de manao izy hoe inavy le anananao de apetra ny toizany eo amin'le izy hoe lazao avy inona no olavinao am'ireo ary inona sisa no tazominao lazaina no anatin'zay fa ity mitranga tamin'ny Rajoelina ty tsy izy tsy manana afa-tsy ny malagasy raha mifahalalantsika rehetrarehetra azy aloha tsy manana afa-tsy ny malagasy izy noho izany tsy mipetraka tsony le toyany ary hoe inavy no olavinao inavy no hoaninao fa ny lalàna malagasy aloha de zao hoe revao mangataka zopirenena hafa izy efa feno taona izy io efa feno taona de velo marta fa tsy malagasy intsony eo ara le fahadisoana tam'le aty am'le sonian'le nationalité malagasy satria zao zavatra nitsaroko tsara tamin'ny 1975 tamin'ny fahafatesan'ny filora Tsimandrava de natao ny fitsarana 1975 tamin'ny fahafatesan'ny filora Tsimandrava de natao ny fitsarana de vitsivitsy ny voaheloko fa sisak'izay afaka noho ny fisalasalana sy ny sisa moa zany de rehefa nikabary ngiaratsiraka tao aorinan'le didim-pitsarana de ozy izy hoe iny fitsaran'olombelona ihany iny fa zao fitsaran'Andriamanitra ozy mbola eo de asa moa zay zay mahazo azy fa efa any makany izy fa tiako resana de niteneniny mihitsy raha misy zava-baovao raha misy zava-baovao mitranga mahakasika an'io fahafatesan'ny filora Tsimandrava io de azo averina le tribunaly zay s'il y a un fait nouveau tsikafona indray le raharaha dia averina le tribunaly zavatra mahatonga hitenen'izay mantsy de zao eto am'ty le fanasoniavana lay taratasy ny zopirenena malagasy angay andro ny Irina Rajoelina ty satria ohatran'ny hoe didim-pitsarana ary didim-pitsarana mihitsy ny nataon'ny frantsay nanome azy an'le nationalité frantsay ka raha mihevitra moa raha mato ministra sy ny lehiben'ny ACC fa ny lalàna nataony ty fitsarana malagasy ambony noho ny lalàna fitsarana frantsay de ataoko eo tsy haiko tsy te hitenen'le anina fa hoe toatra ny manofinofo reto mpitondro reto fa tsy mariny zany ohatran'ny amerikanina nge lalàna amerikanina miatra eran'zao tontolo zao ary ny lalànanao tsy mahery tsy matanjaka noho ny azy mihitsy fa afaka mandefa polisy izy misambotra an'le olona raha ilaina naiza misy an'le olona ka raha ireto frantsay reto frantsay ko afaka manao izany raha teanao izy
fa zao mbola ho azavaitsika eo rehefa avy eo fa ny zavatra hita zany d zao hoe raha nanana an'izay zavatra zay hoe taratasy vaovao azo avoaka momba ny nationalité Ngiay Andry Rajoelina ny fitsarana de ho navoaka an'izay fa rehefa tsy nisy zay de zao kosa ary fantatra fa tsy misy zay matotsy navoaka mangataka anyreto député manao angaretona hiara hitory any amin'ny Bianco anty olona nanome taratasy ny haute cour constitutionnelle ty ho corrompu dia ho aninaovinao koa le hoe iza le corrupteur ny corrupteur moa de tsy maintsy le olona intéressé hoe nahazo tombony tam'le fanapahana nataon'ny fitsarana fa tokony ho apetraka aingana raha mahenao an'izao ngamba ny DG-ny Bianco efa manomboka hitsangam-bolo izy hoe aty amiko indray nifatratra ty raharaha ty teanao aminy eo ianao fa de zao tokony alefa any amin'ny Bianco ary mpanao angaredona ny fitoriana ho amin'ny fanaovana kolikoly tamin'ny famohanany hoe manana nationalité malagasy Ngiay Andry Rajoelina tsy nisy élément nouveau tsy misy singa vaovao mbola tsy fantatra navoaka n'io fitsarana io ary vadika eo amin'ny ACC ndray tena anao ty ACC hoe de araky ny taratasy ianao fahazahoko azy toa nianatra lalàna tsy hoe de hoe teniteny foana aminao zany olona de le procédure ambarany lalàna tsy ataonao miteny fotsiny ianao hoe nahazo nalàna vari fa aiza zay élément anamarinana any fanapaha-kevitra ao iny hoe nekena matory olona 5 taon'ny fitsarana avy reo tsy nanaiky tsy misy io élément nouveau io tsy misy io élément nouveau anamarinana ny mazopy ananany Ngiay Andry Rajoelina zom-pirenena noho izany raha ny lalàna tsy amboniny le lalàna frantsay ho le nataon'le fitsarana malagasy de mijanona ho vazaha Ngiay Andry Rajoelina ary zany fandikana ny zavatra procédure samy hafa zany sy ny fotom-pisainana hoentina mitsara zany rehetra zany dikainao dikainy tao amin'ny ACC avokoa le nandresen-dahatra ny olona anankidimy mpitsara anankidimy ankatoan'le izy ve marina aloha fa anareo miafiny zay fa ohatran'ny hafahafa ihany ny finonan'zany hoe de nanaiky daholo indray nareo sivy de nanaiky daholo ka zao miteny ary reto candidat anankifolo hoe noho izany izay de tsy mahatoky tsony ity filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ty zay ange ry vahoaka malagasy le zavatra mitrange tsy marina le tany amin'ny fitsarana le ACC mihitsy anao tsy atokisany tsy hoe filohan'ny ACC fotsy fa le ACC le androm-panjakana mihitsy anao tsy atokisany lisivy zany le androm-panjakana mihitsy anao mbola eo am'le zom-pirenena zay eo am'le zom-pirenena zay fa tena eo am'le fitsarana aloha zany voalohany fitsarana ve atokisana rino fitsarana io ange fa tsy atokisan'ny olona tsony le hoe refuge des faibles temple de la justice tena tsy marina tsony zany fa ny olona raha vao mihevona manao hoe anina ohatran'izao de efa mandehany taiza nisy lalàna ny soratra an'izany hoe manao ohatran'izao tsy fantatra zay ditin'le olona ho atao de samborina de gadraina tsy misy mahatoky an'io fitsarana io koa fa mila heverina koa ny fanotsinan'io fitsarana io fa de tsy araky ny tokony ho izy tsony ka de nambara moa zany hoe tsy mahatoky an'io ACC io tsony izy candidat folo reo olona miomana ary manoka tena hitondra ny firenena no tsy mahatoky anareo fitsarana avo ary demorny ACC aloha zany famakiko azy tsisy ilananareo tsony tsisy ilananareo tsony efa teo tsy marina efa fizotran'lizy ray manontolo efa atraty amin'ny hoe didim-pitsarana de efa tsy marina de eto amin'ny fandraisanao an'le taratasin'le fitsarana de mbola tsy nitaky ko ianao ACC hoe
aizany manaporofonareo an'ity anyity fa de tonga de ninanam-bolony efa tsy marina inona tsisy tokony andraisana intsony a zay za fanapahana ataonareo marina aloha fa mahakasika fitsaranty ary rehefa tena diniana koa atao amin'ny saina tsy miangatra angerina inona moa no tokony hidiran'ity haute cour constitutionnel fa nga lalampanorenana nga mikasika ny fifidianana président azo atao tsara ny manangana hoe cour spécial électoral fa tsisy ilana tsisy mahatoky an'io io entina any aminy hoe reto mipirofo fanangalatra rakoto a de lazay ny azo raisina fa tsy mitombona tsisy mahatoky anareo tsony etonareo de efa tsy marina gouverneur ny lazainareo fa marina lalampanorenany zany a herinena raha zafy may fa miteny hoe za tsy anao de ny akeny nefa iny izy zao no tena tokony andonda tabatra hoe tsisy an'izany ianao salama tsara ianao dongadonga be io amin'ny forme tsara ko ahoana ianao no tsy anao ka zay mantsy nandrasany eo koa mantsirina le izy le hoe mbola niverina indray fomba nyty ACC raha ny filazany lalàna de tokony nanao constat nijery fotony na mpiantso anga herimanana raha zafy maefa na nandeha ny eona taminy a de nahita de eo am'loanareo izy ny manambara hoe tsy afaka anao a fa taratasy ny nalefa ahoana fomba nanaovana an'le taratasy ve fantatry ngiafy lohan'ny ACC tsy mino aho fa tsy fantany fa de zay nandray taratasy ofisialy io ary raha nisy nanao tenenalakely ny cachet de inona mba zavatra azonao ambara am'zany fiarovatena ianao moa tsy mila miaro tena fa efa tsy misy mihevitra anao firy-tsony efa kotany tsy misy ianao manomboka tamin'ny heriny maly a tam'reto candidat folo reto am'reto de zao hoe mialy ianao vory ny PTF misy ifandraisany zany lay fitenenany sehatra resam-pirenena sy ny fanambarany reo candidat folo satria niteny eo le candidat folo teny aloha zareo a de aveo a nilaza am'izay le PTF hoe atsao ny lalam-panorenana ka zay mihitsy ka tsy tongatonga ho azy zany le fitenena amin'ny PTF mirindra dolo zany ary ny ACC a efa mibedesy ny sehatra resam-pirenena nisy fotoana nisy zay de tesitra ny ACC tam'izay de nampiantso mpanao gazety nampiantso anay mpanao gazety hoe tsy tokony hitsabatsabaka ny raharahanay eto Madagasikara sins efa nisy zany ka zao ngeriny mampime am'zany olona zany am'reto ACC hoe tsy tokony hitsabatsabaka amy raharaha malagasy vola fitopolo isan-jato ny vola miasa eto aminao a avy am'le PTF de ilaza ianao fa tsy mahazo mitsabatsabaka fa mezany vola nge de efa fitsabahana ianao nefa mengavy fiangavianao no anomezany an'le fitopolo isan-jato a iodinany firenenao de eo ndray ianao basy vava ohatrany tsy mifanaja nge zany sasa hiteny zany zao le ny ACC am'izao fotoana zao na ny gouvernement tatarian-tsay Christian hoe aza miteniteny momba ny fifidianana ty aminay sa hiteny an'izany koa raha hoe zao angerina ny tena mariny tsy manam-bola ange io fanjakana io aloha tsy manam-bola io ary rehefa kendainy ny PTF io hoe zay tsy amoaka vola na ny andoavana an'ireo miaramily reo ara tsy misy ary efa nisy zany efa niainana teto efa nidiny robine na ny andoavana mpiasa ny karama mpiasa mpanjakana ary a tsy misy zany rehetrarehetra zany avany amin'ny PTF no azona mananana an'izany FMI fotsiny zao ohatra mangataka ny FMI sy ny banque mondiale mihitsy a zany moa zany zave moa de ananana an'izany fa efa fantany zany hoe fomba anerenany io mpitondra fanjakana io hoe anaika an'le hoe ary ny zavatra angatahndry zareo nge zavatra tsy hoe tsy rariny tsy manao izy hoe ndanynareo malagasy misitrika any anaty ranomasina tsy zany angenao ataony sady zavatra tsotra arao ny lalàna arao ny lalàna ny lalàna nareo ny nanao azy de arao fahazaforiporonina na dingadinganina ohatra ny fanaovany reto ACC azy reto na de tamin'ny karapoko tany ara de arao io fa efa io de zay le izy zay ho aly izy tsy misy zavatra manahirana zavatra tsy de sarotra loatra no sainy atao fa dia mangataka aminareo ary zao tsy nanao fanambarana niaraka taminy ianareo satria raha nanao fanambarana niaraka de ohatrany hoe reo zany nareo fa vonona le anara-dalàna rehefa zay no nambary fa dika an'le hoe ianareo tsy mipotra fa ry zareo no nanao fanambarana
ohatra ny tsy vonanao am'izany nareo de zao nefinareo a tsy mahafiain'io zavatra io tsony raha vo afaka ray volana 2 volana tsy voafiainareo tsony io zavatra io fa zao ary ny zavatra mitranga tatarainy namana satoambadika tato hoe izay ange raha nandeha niala tany Antsirabe am 5 maraina tonga teto Antananarivo am 7 tetsy analamanga zay a le parka analamanga leo naninona be moa izy io tsy haiko tsy tadi tsy tadidiko eo am 30 kilometre dia najanony gendarme de ohatra ny nakasary le gendarme de tonga de nitifirina inalana sariko fa lasa nandositra daholo maro tsara zay rina le gendarme zany ohatran'ny hoe akasary hoe ireto a fa io filora valimanana fa niverina avy any Antsirabe a fa nalainy reto mpanao gazety sary fa lasa nandositra daholo fa raha milamitsaina ireo zandary reo hoe manao ny ara-dalàna ho nandositra vereo zay ny fanontaniana tena tiako apetraka tsara amitsika menakavy hoe mba hafantaratsika rehetra hoe na ireo tafika sy polisy sy zandary reo ary de efa mahafantatra hoe tsy mandeha araky ny tokony ho izy tsony a zavatra mpanaovina azy a anka raha ohatra ka makasary le olona andrasy fa ny sary rehefa alaina mantsy ohatran'ireny a mijanona ho donné reny zava-misy reny raha jerena hoe iza moa le nanao ohatran'izao zany de iretiny sary de fantatra de toy an'izay mety makany zay ka zay ny mahatonga an'le olona mandositra fa zao ho alain'ny olona sary daholo zany a ireo mpitandro ny filaminana manao zavatra hafahafa reo a mba ho fananany ho fahatserovany hoe de ireto tokoa a re le miaramila le nanao zavatra tsy mety tamin'ny fotoanandro na polisy na zandary tafika moa matetika tsy de ho anatin'izany fa ny tafika tsy anjarany tafika am manao maintien de l'ordre fa njarany polisy sy ny zandary fa ny maintien de l'ordre ohatra ny lasa misy fanavahana hoe rehefa reto a de avelako manao a kitoto fa rehefa retsy a tsy avelako mihetsika mihitsy lasa ohatr'izay de ho hita eo hoe ny sary ange lasa any amy tahiry tsary nareo ka de mihevera tena ny tahotra tsy aty amin'ny hoe aty amy pomba ny filora valimanana na pomba ny mpanohitra tsy aty tsony ny tahotra efa lasa ny zavatra taloha efa navozin'Andriamanitra ny zavatra rehetra any aminareo zao ny tahotra raha vao manao zavatra so misy mahita lasa ohatr' zany nareo nefa tsy le hoe nareo mangalatra na nareo le mamaky trano fa le nareo hoe manao zavatra tsy ara-dalàna tsy ara-drariny a zay ny tsy tianareo hitan'ny olona so de misy makasary fitaovany efa empelantanan'ny olona zany ary de zao iovinareo angatahanay mangataka amin'Andriamanitra zay a mba iova am'izay a ianareo reo a fa tsy hanao ohatra ny rinondasa tsy tsaroana tsonika de ndao foana fa iovinareo a mba aneo fitiavana amin'ny olona rehetra anao ny marina sy ny ara-dalàna tokoa ozy miptf hoe ataovy ny ara-dalàna zay le izy ry zany mantsy tsy maintsy azavaina mihitsy le izy araky ny fanamariatsika menakavy zany hoe azavao tsara verimbereny tsara satria mety veritsika rehefa eny andalandalana eny zany ka li zany matoa miteniny kandida zany a hoe ny collectif ny kandida ny fiarah-mietany sy ny firaisan-kina ny kandida ho président ny république hoe tsy matoky ny ACC de io a tsy vitany tsony Andriamatora Motarsona hoe mijanona fotsiny am'izay fa misy suite logika rehefa tsy matoky de dikan'izay aloha zany hatreto de tokony hoe atsapatena zany le androm-panjakana le antsony hoe ACC hoe anipican fa hatreto aloha izy zany de hoe zay eto de ato am'le kandida zany ny fiarahan'ny kandida ny teny hoe tsy matoky de ny endreo zany mitoy efa voky zany resaka efa nyteneninao teo ihany hoe tsy zany tsy azo solony zany rehefa atosiky ny etaetam-bahoaka atosiky ny etaetam-bahoaka de inona izy teo cour électorale spéciale sa iny filaza azy teo a aloha mba horesahana kely zay satria efa misy fitenenana an'izay misy fitenenana an'izay efa mivoaka io resaka io
ka eniko mihitsy hoe rehefa tsy mahatsapa tena zany manana nangataka hoe aloha fitsarana azo manokana atao tsara mihitsy satria efa tsy atokisany ity fifidianaka tsy atokisana jaonge ianao manao hoe tsy atokisana itsony a irio fitsarana avy momba ny lalam-panorenana io tsisy raha nanjary angeny nataon'io hatramin'ny 2018 e vo nandeha fanendrena gouverneur teo de efa nandrasan'ny olona hoe inona no ataony reto iny fa nandika lalàna izy hoe gardien ozy rina teo gardien ny lalam-panorenana constitution ka gardien ny constitution izy nakato voalohany any le fandikana nataony ga stratézy a zay moko lizy a nataony ga stratézy a tamin'ny fomba hitatanana ny fireneny zavatra kitotoko le stratégie le olona nge hitatsika fa somary kitoto eny dôly de zay le zavatra nitranga anka tsy mahatoky ka zao rehefa miteny an'izay ianao hoe tsy mahatoky an'io tsony zay de tokony mba mihevitra kosa ianao hoe ahoana zany a no vahaolana oentina eto amin'ny firenena raha ohatra ka tsy mahatoky an'io ACC io tsony ianao reo ACC reo aloha efa arrêt de mort na fifidianana na tsy fifidianana satria zao tsisy zavatra nahajain'ireo ny lalam-panorenana tsisy zavatra narovanyireo tamin'ny gouverneur tamin'ny nationalité ingay andry rajoel sy tamin'ny zavatra tsisy nandeha am' zelona amin'ny heromanana raha zafy maefa zany mbola izy iny zao faraparany iny ka de zao aleo manangana fitsarana manokana spesial ho an'ny fifidianana firenena malagasy ho tompontsoany vahoaka malagasy zay tompontsoany vahoaka malagasy ka zay a zay ny vahaolana hita fa mahomby ny fomba natanterahana an'izay a ifampiresahany zany azo edina hevitra tsara zany hoe azo atao tsara mihitsy zao a fa ireto aloha efa namany orgeur reo ozy ny fitenenany ary de zao ho raiky tahoatrinareo ho raiky tahoatrinareo satria raha nanao ny marina reo a ny olona manao ny marina de tahaky ny mandry tahaky ny liona tanora ozy ny soratra masina fa ny olona rehefa tsy nanao ny marina enjehan'ny eritreriny de ohatrany hoe sao de misy maninona ary azany sao de sao de tsy mahazo aina tsononareo vokatry le tsy fahamarinana sao de sinona ny afarany rehefa sao de pdp ozy izy le ka lasa ohatran'zay lasa ohatran'izay lasa mahamanareo ao amin'ny fiainanareo tsy fiainana ange zany tsy mahatompo tsiraka zany rehetrarehetra zany tsy fiainana tsony zany ka zao mangataka amin'andriamanitra na tsy ho eo tsony ary nareo mba iova ny fitondran-tenanareo fa ny vola azonareo amin'ny tsy marina io ange tsy hipetraka ho an'ny zanakareo sy ny zafinareo tsy mariny zany soratra masina miteny an'izany tsy mariny zany manambady ny zanakareo de sanatria maty ny zanakareo de lasa n'le vinanto sy le rafozana any amin'ny olo-kafa any ananinaninany le fananana kely ny ariana ny varotana ny marina sy ny zavatra lasa ohatry zany fa soratra masina ny manambarany zany a fa andriamanitra mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny taranaka faramandimby ka raha mahay miaro ny taranaka faramandimbinareo nareo a mafy be zany oeto zany oeto ary soratra masina ny teneko za ve ndeha hanozona olona tsy mety zany manozona olona zany fa zao bebanareo fa miaino nareo andriamanitra zay le izy ka hotoy an'izay raha zay ihany andriamatora motarson aleloia efa zany zany ny zava-misy tsy misy zavatra mandeha ny ACC efa tsy atokisan'ny olona tsy atokisan'ny fiarahamietana sy ny firaisankina ny kandida ny zavatra misy anefa de misisika ihany zany ireo lay androm-panjakana sy mipitata zao koa aloha misy fanontaniana sy fanamarena hoe tena mbola misy fanjakana ve zany zao eto Madagasikara am'izao misy fanjakana ve fa fisavoritana ny gouvernemanta tsy tokony hitatana firenena lasa eo ny ACC tsy atokisana tsony ny Sénat moa zany io de ny lehibe ny efa ino nataony mialabala de solombavam-bahoaka zany zao no any zany no hitodia ny mason'ny olona am'izao fotoana zao fa reto zany na CENI na ACC inona de misisika ihany
am'le fomba fanaony zany am'le hoe fifidianana amin'ny fomba fanaovany azy de le farany teo moa zany zao maly moa tsisy miara-manonjy tsika teto fa tao anatin'ny valom-befapolora de nampiantso ny seni zany zany natao hoe fe nampiantso ny seni hoe nampiantso an'ireo kandida na ny solotena ny kandida anakiroa ny tonga tao roa fotsiny amin'ny 3 de roa zany tao ny ambony tsisy tao de mbola miteny ihany nanontaniany mpanao gazety ny tompona ndraiky atao amin'ny seni de mbola miteny ihany hoe mandeha io raha ohatra ny hery zareo tsy tonga teto tsy midiky zany fa tsy akatony fandaminana izy mbola izany ihany no lazay le seni efa hita hoe efa tsy atokisan'ny olona ntsony efa tsy crédible ntsony de mbola misisika ihany ahoana ny fahitanao an'ity le hoe mbola misisika ihany nefa efa tsisy raha manjary eto amin'ny firenena am'le resaka tontolo-pifidianana de misisika de efa misy hoe mizara kara-pifidianana ny ananina ny ohatr'izay zay mihitsy riny ka mazava be nge ty resaka hoe mifamory niaraka tamin'ny PTF fa ny gouvernementa de ny PTF rery sisany nanao fanambarana nanao déclaration fa ny mpitondra fanjakana tsy tao anatiny tsy nifanatrika tsy niaraka nanao an'le fanambarana niaraka tamin'ny PTF dikan'izany mpiseho azy matanjaka retolony reto zao anefa ny PTF matoma mitentsy raha ny fitenitsika azy sy ny fiteniny hoe olona mpanohitra azy mety hoe manenjana mihitsy rehefa miteny nyreto fanjakana fa ny PTF nge amin'ny diplomaty azy tsy miteny oatra zany izy fa miteny fotsiny izy hoe arao ny lalàna de misisika ihany ianao anao ny tsy ara-dalàna rehefa kendain'ireo am'izay ny zavatra rehetrarehetra tokony hampandehan'ny firenenao ka tsy afaka ntsony tongonareo de andray roplanina zay nge le zavatra mitrany tonga de andositra reo riny raha vo tsy voaloha fotsiny ka raha mampiasa mpanjakana satria tsy ampitsony ny vola de eo fa matony olona manao an'izany manana fomba anerenanareo fa mbola no ny fifanajana misy dia mbola miteny fotsiny izy aloha fa rehefa tsy manao mihitsy nareo dozorareo mialatsy ny ary zay fa manasa tanana zay rehefa izy ny manao hoe manasa tanana dia za mino fa efa voapirina ny valizinareo tsy mihoatra ny 20 kilo rehefa tena kendain'ny PTF zany raha hoe tena tonga zay fotoa zay tsisy olona tsony eo tsisy afaka itenitenina ka zao zay mahatonga miverina any am'le hoe le antony nanaovan'ny filohan'ny sena taratasy za tena nasika tamin'ny heriny hoe mela teo rehefa tsy anao fa zao nisy olona ny tena hoe mba fantatra ao ve raha motarsona ny antony elan'ny président sena fa misy inona toatra ny hafahafa mihitsy ozy nahazo azy tany avoloha tany de inona hafahafaka eo anatreny ve président nga iandro ny irina rajoelona moa zany efa manomboka miala izy eo izy sixième dan ve hoany eo anatreny de ahoana moa izy ny tsy anaiky ny tenin'le président de zao ka tsy mety zany ange fa tokony hoe constaten'ny HCC de zao zany ny teniko hoe mba mivavaka ho an'ny Andriamato Razafy Mahefa Herimanana isika vahoaka malagasy mba hiverenany amin'ny fanapahan-keviny mety hoe ilaza ndray ngampo ty tsy mikoty an'iny ntsony tsika ilaza ndray ngampo ty présidentny HCC hoe ka izy efa nanao taratasy le fomba nanaovany an'iny tsy fantatra de lasa tranquillalao-njaza zany le raha-pirenena zao kosa rina zay le tonga miteny ratsiraka hoe misy fe nouveau rehefa misy fe nouveau ohatra zay de azo iverenana le fanapahan-kevitra fa raha ny zava-misy ve iverina izy mila mivavaka ho atsika menakavy soratra masina ngerina manao hoe raha ny olona nantsoina amin'ny anarako no avy anetry tena hoeo anatrehako ka hivavaka amiko de iaino azy any an-danitra ka mindra fo aminy ary anasitrana ny taniny fa marary ange Madagasikara fa de zao rehefa mivavaka ho an'ny Herimanana tsika dia mba mety hiverina amin'ny fanapahan-keviny ihany
le marary mantsy ohatran'ny hoe mbola kapobeny fa le aretina koa mbola misy sokajiny a to defa marary efa mifanteny kosa izy ange hoe marary santy le hoe marary Madagasikara ozy izy ay marary tsy fanaran-dalàna be de be zao so de efa marary efa mifaty efa tazomina amin'ny séroma sisa zay mihitsy afa mantsy le marary le hoe mbola vitana paracetamol leo ndana sirop ty i Madagasikara ony raha ataony kisarisary efa ka zay tazoma amin'ny oxygène ka zay mihitsy le izy a séroma efa séroma no hitazomana amin'ny Madagasikara fa no atahorany olona nge de zao riny tena marina so de ho raitsy teto a ny oaoaoa ozy ny fitenenana tsisy maniry an'zany tsisy maniry an'zany fa mbola hoe andeha araky ny tokony ho izy foana ny zavatra na misy manao mafy loha ary rehefa hitany tokoa fa miova ny toedra raha de miverina izy a ary anaiky anara-dalàna ary matombo PTF fa nanao an'io za mahatoky a fa hiverina amin'ny ara-dalàna io fitondrana io na tiany na tsy tiany fa tsy mahatazona ny fitondrana io zany angeny tsy hanaova miaramila coup d'état raha manao coup d'état ny miaramila nga misy antoka hoe azahoany vola eo ampandehanana an'io de mipitrapitra fotsiny eo izy mamono tena raha vao zany ka ireto mbola ny MPTF ny lakle raha vao resa-bola raha vao resa-bola de any lakle zay na izy anizy miseho mafy be eo zay le izy ka reto PTF reto mantsy a ao anatin'zany ny fitondrana frantsay riny ka zao ny zavatra mitranga mantsy a reto frantsay reto mihevitra ny anosika kandida anankiray tsy mitenitsika hoe ianina na ianina mety hoe eritreretiny ihany iaro a ny fiarah-miasa aminy a sy ny anina aradrariny zany tsy aradrariny angamba ny teny entina ilazana azy a fa de hoe araky ny tokony ho izy zany maniry ianao hoe mba le olona mba metimety ny mpiaramonina amiko eto akaikiko eto fa tsy le malazalaza jiolampamakitra any etiny ohatra zay de mba mety zany araky ny tokony ho izy zany saingy zao tiany resaka lalàna resaka lalàna ny resakzay efa toizako mialatsiny arina marina fa resaka lalàna fa zao de efa mazavy hoe takin'ny PTF ny anaran-dalàna tsisy hevitra iny ary de matoko atsika fa ho tonga am'izay ny fanjakana malagasy zao de efa pirinetana de efa misy mandray valizy a de aiainga makany raha vo tonga zay fotoan'zay nitahotra angeririna fa nga ianao matahotra za tsy matahotra ianao tsy matahotra tsika tsisy matahotra fa any am'reto nge taitaina miandry telefona inona ndray vaovao zao ony manao an'zao ianina ka raha vao mandeha rody be io misy angaredina ndray ony angaredina inony zany zao angeririny janona ny an-trany fotsiny reo mpiasa-panjakany reo fa tsy voatery lahatra ery de kendy reo ohatra fa tsy mampirisika an'zany tsika fa inotsika fa ireto olona reto reo mpitondra fanjakana misolo an'ny filohan'ny republika ireo de ahafantatra ny fahamarinana ny zavatra sain'ny PTF atao mpiara-miombona antoka atao de ny hitandro ny lalàna arony lalàna zay hitandro anao ny marina moa zany zay ngely izy tafiditra ao anatin'zany zany io karatsyrelio teny zany rezy hoe arao ny lalàna tsotra kely zany sarotra be hoe manaraka an'le lalàna tsy sarotra zany fa na tsy sarotra ary rehefa tsy anao izy zay tokony anaraka an'le lalàna de tsy atao le zavatra ty zao ohatra anankiray koa Andriamatora Motarsona resaka nao hoe resaka lisy-pifidianana ndray satria eo koa tsy atokisana ny ACC décennie tsy atokisana ihany ko de fa maninona ny tsy atokisana ny CENI ohatra be fa ity zao hoe resaka hoe lisy-pifidianana ny isan'ny mpifidy any ambavohatra mitombo fa nisan'ny mpifidy aty amin'ny tanan-dehibe miena raha ampidaina tamin'le fifidianana fa raha tsa mifety lojika nefa ny feny 17 taona mitombo de nisan'ny mpifidy aty amin'ny tanan-dehibe indray miena midina ka ny tsy mahamarina an'izay rina tonga de azavaina raha ny marina ary vahoaka me mirohatra makaty amin'ny tanan-dehibe ny olona any ambany vohatra zay aloha exode rural misy zay
ny olona any fort dauphin ny olona any Tuléar tonga any Dego mifindra-monina ka ny hoe zao tsy mariny zany riny ary zao nge io senio nge efa tsy de natokisan'ny olona fa mbola tsy navoaka ny reto candidat reto tsara moa zany tsy fantatra aloha na efa navoakany hoe tsy mahatoky an'io rafitra io zay tsy mahatoky an'io filohan'io zay fa io tena aka le fihetsiny teo nefa manambara an'izay hoe ny antso ny seni de solo tena candidat roa nitaova ny ambony tsisy mbola tsy fanambarana ny candidat raha fahalalako azy aloha fa tsy fantatro na efa nisy ko fanambarana fa zao tsika teto amin'ny miara-manonjy efa miteny hoe avoay ary ny fangitra coordonné zany hoe aiza misy an'le fokotany marina aloha fa mety hoe tanàna kely maromaro mitambatra fokotany anankiray fa ameo ny toerana misy an'le bureau de vote ameo mifangitra misy an'le bureau de vote ahitana fandefasana ny solotenany candidat isan'isany iambona ny bureau de vote io ny fandehan'ny fifidiananao tsy nanao an'izany ange le seni io ange olona tsy manahirana miantso olona hoe ianao tsy tokisan'izany tena ohatrany manopy zany riny tena manopy zany satria ohatrany hoe ianao olona mpandainga ianao olona tsy laso tsy manao an'izany tsika fa zao hoe ataovy araky ny tokony ho izy raha tena manana an'izany ianao raha tsy miforononao le bro-pifidianana sasany fa zay mahafantatra ianao moa zany le nataonao tany ambanja nge de fa mazava be kitoto ny lisitra nataonao io lisitra io ho averina tanteraka io ho asorina daholo reto kara-panondro mena ny imprimerie nationale manao kara-panondro any amin'ny ololafy nareo manao kara-panondro zao nefa zareo efa mizara mizara kara-pifidianana ety de ny olona tsisy mahatoky an'io tsisy taitra ianao foana ny te hiasa saina am'zany azao ny zavatra mety hitorinanao rehefa aveo eritrereto ny fiarovatenanao am'le tsy fahamarinana ataonao fa aza de mieritreritra loatra hoe anoy an'ity zao anao mampiantso olona tsy misy tonga le candidat anankifolo le olona anankiroa namandrajoelona ny ray mino afa izy roa reo namandrajoelona dole reo ny tonga zany ve ianao amy saina de mbola misisika ihany alefa nefa ny olona efa tsy tonga zao ngeriny tanana zatra mitsotra tsy afaka raha tsy mitsotra zay le izy ka zay nge le izy hoe ny tanana rehefa zatra mitsotra de tsy manao afa-tsy ny mitsotra zay le izy fa zava-doza tokoa zany zavatra zany fa teneniko andrina fa io resaka seni io zanak'olo piravavy ray tapo am'ty resaka ACC ty tena mitovy toetra tsy azo itokisana tsisy ny asa nataony hatramin'izay fa fana ohatrany tsy misy teo io ary de atelo volana angeo de vita ny correction io rehefa tena atao hoe izy anga na vita kory hoe nampanao an'le izy hatramin'ny farany nisy tsy mbola nahazo vola nge reto mpikirakiranyle zavatra nefa firy volana zao vola otrina zao vola efa laniny atreto nga misy mahalala an'izany ambonin' zany PTF fa nge ny eo amin'ny PTF anao zay tsy amme vola tsony ohatrany hoe raha mbola io no mitatana tsy amme zay fa ataony amin'ny fomba fiteny diplomatika zay ko le mifanaja nge lorina na ahoana ny mifanaja tena sotoavina lehibe ho an'ny rehetra na vazaha na amerikana na ny olona any Comore na ny eto Madagasikara le mifanaja tsara foana ary mendrika ho alaitahako zany fa ireto mendrika ho ajaina koa ve reto mendrika ho ajaina foana izy na manao kitotoa ary fa de mangataka amin'Andriamanitra tsika mba hiova ny fomba fanaony zay le izy fa le fiainana moa zany ny fiainana malagasy memiletika any ao anatin'zany rehetrarehetra zany efa mahantra de mbola tratrany krizy mbola nisy ny coup d'état institutionnel nefa efa mahantra de mitambatra zay de tena kofina tanteraka ny mpitatana ny firenena zao ny gouvernemanta collégial tapaka ny jiro tsy haiko ny tany amin'ny andriamatora zao tamin'ny 7 ariva amy 5 sasany maraina vao miverina tamin'ny toerana sasany teto Antananarivo sy ny manodidina nen'ny sasany tamin'ny nisy niditra tamin'ny aloha MBS teo asa tamin'ny 7 maraina vao nyrehatra tena ny ankizy sahirana andeha hianatra andeha hiasa
tapaka ny jiro ny any amin'ny terinazana ny tapaka ny rano fa ho vonoana ve le vahoaka malagasy tonga de zay zany ny tonga de fanamariana hoe tena ao anatina adiny firy ve nefa raha joelona ny teny hoe telo herinandro ihany io de milamina zay le stratégie zay le hoe stratégie ve izy stratégie de nefa zao ny olona mifafankihoany tsisy zavatra mandeha ary mifatiantoka ao anatin'izany satria misy ny orinasany miasa alina firy miliara izy efa lasa nakany velany asana frantsa zay nalehany any moa zay ka zay za tena olona mahay stratégie stratégie anao ko matiny jiro tsy metsika ary olo-kiano izy izy ary mifatorany mantsy tsai kristiansa ny gouvernementany olo-kiano reo izy izy mahay miasa reo sisisy zany hoe izy zany mitseo fa pion zany eo daholy ka le zany resaka eto rina zao mampatsiahy hoe teny ngay andro ny rina rajoelona hoe oloko reo mahay miasa reo na niasa ve reo ohatr' zao mifirenena rangaty olona tsy anininy reo sady tsy biny tsy baareo ve tapaka ny jiro tapaka foana efa firy andro ray tapaka foana ny jiro tsy mandeha ary de ny rano rivotra no amidy de miodikodina be eo le compteur mba azony rina ve efa mihoatra ny 100 metre cube ny ranonay 100 metre cube zay tsy manana piscinezay tsy manana piscine fa so no anangonan-drano de mampime tenenina am'zany ny jirama fantatry ny jiramange reo ingénieur ny jirama reo nanao mécanique de fluide fantany mihitsy fa zay ny fomba sasany mantsy zany de zao hoe ahoana ny fomba ampidirana vola ao mijirama de le rivotra no alefa de mitombo ny resety fa ny rano tsy de mandeha tsy mandeha mihitsy fa tsy hoe tsy de mandeha avelany andeha de vida de misy rivotra ao de alefany am'izay de ny rivotra iny ary midinaingana be noho ny rano iny de la 80 metre cube facture ange zany ny rina fa tsy hoe eritreritro hoe 80 metre cube 100 metre nefa raha tokony isy tokony hoe 80 mille ariary nefa tsy misy mille ariary metre cube 100 mille ariary de nefa 80 mille ariary mihoatra 100 metre cube ange zany raha ohatra ka 5 mille ny hoe mille ariary metre cube naroaroba am rano zany ndrisy ozy ny fitenena rarina ndrisy fa tena mampalahelo zany le iainany eto mahay miasa reo olona mahafantatra zay ataony reo tsy zay l izy mahazy elako tsiny ifonako amin'andriamanitra mampiteniteny foana le zavatra resaka eno tranga ataony reto mpitondra fanjakany reto ao anatin'ny tapabolana io de tsy misy tsony za olona tena stratégie be mba nisy raha nanjary eky any nataony io ngiarajoelona tsy nisy nanjary zay ny raha ny tapaka ny jiro tsy mandeha raha ny tapaka ny telefona manangatra ny telema ny connexion tena connexion ny telema manangatra mihitsy zay dijany ny zavatra tena repika ny tsaroko am'izany dijay ny tenenako nyrina hoe efa tsy izy tsony le firenena fantatry ny mpiara-miombona antoka rehetra zany fa memkorosy zay mahatonga azy mampitandrina fa mpitandremana ange io ataony io de nareo mikiry biby ndao ary hotazanina fa etiko zay miara-mitazana fa tsy mahatazona an'io eleo nareo fa any aminareo ny tahotra ary izay tsy hoe ireare zay eo am'fantrany vahoaka malagasy moa zay tokony ireare fa zay malahelo mahita anareo hoe mieboebo miseho anareo matanjaka fa ireo tafika polisy zandary reo iasa mahereo anatin'ireo ny tenin'andriamanitra iovy reo aza metehitra am'ireo nareo fa reo ne le hitatsika ne mahazo baiko fanatanteraka baiko izy ka ny mahazo baiko nyfarany tsy hanao baiko tsony izy zao rehefa tonga ny tsy fahadoavam-bola am'ireo lasa be mareniny reo tsy anaraka tsony reo zavatra fantatry ny olona angeza nareo sao de mihevitrevitra hoe nareo fitondram-panjakana ankehitriny io no fanjakana voalohany nisy teto tany nareo ngamba le hoe tsy mahay indrindra teto ambonin'ny tany hatramin'nysiny fanjakana tamin'ny androny sezara tamin'ny androny jesos fa zavatra efa nitranga dolo io zavatra ataonareo io de fantatry ny olona hoe rehefa itinikitiana
tsoka matanjaka ireo de ndao ary hoeto ary za tsy izy a fa mitazany zay malahelo zay mahita ny ataonareo a de mivavaka ho safa tonga am'le teneniny ao anaty baiboly le hoe mialatsi moa zany somary mamena zay hoe tamin'ny andro farao le hoe ary Andriamanitra nanamafy ny fony tena ohatr'zay ohatrohatr' zany mihitsy efa zavatra tsy mety efa zavatra tsy mandeha am'loniny de mbola misisika ihany zay le manamafy ny fony mihitsy zao mba ohatrany rehefa manomby eseka mantsy zay rina rehefa mba milalao a de maty eseka maty moa zany tsy maty ay mbola tsy maty tsara ohatr'zay le fitenenany azondrina kireto misisiky reto a hoe manao be marenina tena ohatrany hoe amafisiny Andriamanitra ny fony mba hanaovany ratsy kokoa azaony a manafay azy rehefa avy eo zay nge io zavatra mitranga io e ka de mevera tena ary zao isika kosa rina zany a tsy hevi tena hoe itsika ny tena mpahay mamakafaka enjany sy mpanao zao a fa zao koa nge ny tenin'Andriamanitra ho atsika le mpanao mpamakafaka zany le mba mananina hoe zao no anina zao tandremo manao ohatrany Mosesy niseho a tamin'izy nitondra zanak'Israely nangetaeta zanak'Israely zay ny tena katraka zay ny tena zay fa zao fitaovan'Andriamanitra dolo tsika rehetrarehetra anafahany an'ity Madagasikara ty eo ambany vahoan'ny Satana zany aloha de tonga de teneniko mahitsy ka aza mieritreritra hoe itsika ny tena katraka itsika ny tena zao sy zao rina fa zao Andriamanitra manana ny hevitra heverana atsika hitondrana antsika fiedana fa tsy ka tandremo sao mikapoka indroan'le vato lampo ohatra ny Mosesy fa tsy miditra any amin'ny tany Kanana zay olona manao an'izany eto amin'ity firenena ity mety hoe hiezaka hiady ampandeha an'le firenena fa tonga any amin'le tanjona le n'le firenena fa tsy anisany tsony ianao a fa mandeha makany de mba mampitandrina an'izany ihany tsika eo am'le zavatra miseho rina fa zao zay le izy a ny feny raha ohatra de mikasika an'ireo resantsika ireo a ny seny tsy azo hitoko isana ny ACC efa tsy misy manaiky azy tsony a ary ny gouvernemanta nga io le gouvernement na jamais briller ka zao danson ao anatin'izy rehetra mitambatra niaraka tamin'nday androny Rajoelina le grand stratège a tsy nahavo lasa le grand stratège a de avo ve reto tsy de misy mino an'izany ary sena niarana nipoka tsika ho mba mivavaka iverenan'le filohany a amin'ny tokony ho izy a de huit eo a hoe anaiky andray andraikitra indray izy satria zao nge tena rany fijeriny de vonina mihitsy izy ara-tsaina sy ara-batana anao an'le izy a fa tsy de amerina an'le tamin'ny heriny a hoe melaty eo tsy zay fa hivavaka ho anao a nga hery manana razafy mahifa mba hiverenanao am'le tokony ho izy fa fantatry fa tena ataon'Andriamanitra fitaovana ianao ampitoerana n'ity fanjakanyity ho ao anatin'ny ara-dalàna raha ny fanindriko aloha zany a zay maraparantsika Andriamatora motarisona alleloia zay zany zao ny zava-misy tsy misy zavatra mandeha amin'ny loniny raha ty resaka hoe fikarakarana fifidianany ty a nefa ny eo anivon'ny gouvernement ny CENI ny ACC miteny hoe mety io efa nanao zay sisa ato nefa mitombo ihany keo akoatran'ny fiaraha-metan'ny kandida mitombo ny faneho-kevitra filazana fa tsy mandeha amin'ny loniny ny fikarakarana ny raha-pifidianana miteniny teo zao miteniny sehatra raisam-pirenena hoe arao ny lalàna misy dikan'izay miteny ny fikambanana maro samihafa miteny ny miara-manonja moa zany de efa tataka mivavanay eto a de mandeha indray ny angaretony io zany miaingava ary amin'ny député ary a io tsy député antimma ihany a fa misy karazany MMM BDB ao a dia misy koa député voafito amin'ny alalan'ny IRD ny teny tao mahita hoe tena tsy mety satria tombotsomba aoka ny resaka miteny ny FFKM miteny ny KMF Knoe miteny ny CSS mitombo fikambanana isan-karazany dia mandeha makaiza sy makaiza ary zany zao tsika Andriamatora motarisona raha zany ny zavatra miseho zany zao eto amin'ny firenena
le izy zany rina ny fijeriko azy ho teneniko am'izao fomba zao le izy hoe ny composante raha teny gasy moa zay de hoe ny singa nefa ohatrany tsy de tena ho tsara le izy a composante sociale ny Madagasikara ahoana ny teneniko an'izany ny sehatra rehetra eto a Madagasikara zany na ny mpandraraha na ny syndicat isan-karazany na ny député na ny misy loolona koa ngamba fa reo loolona reo tsy sahipotra ny sasany fa zao noho ny antony maro samy hafa de efa maneo fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy tsony a le firenena tsy mandeha araka ny tokony ho izy tsony le firenena de zao inona ny zavatra andrasana dia ireto nefa manao dido ozy rina teo mbola misisika tsisy zavatra tsisy dikany angeno ataon'ny vahoaka de fa tsy teo reo hoe ary raha PTF fa no mapiatra kely ny manenjana kely ny manidy kely ny kitapony kitapom-bolany de lasa mitsoka mandositra makany an-dafy reo ny anao raha mivanilina mitovy fidiny arkovera fa de mba tiako resahana mihitsy ty rina satria zao mahagaga fitondram-panjakana frantsay am'ty zavatra ataony izy angeny namme ary za mino fary zareo ihany namoaka an'io hoe vazara joelona aloha resahana kely marina aloha ty rezaka frantsay ty le matoramotarisoana ty ampamaraparana anazy otra mangingina ny frantsay mangingina zao mantsy fa maninona verina kely ary am'le resaka le télé nationalité ty ka zao miverina kely any am'ny voalohanytsika mantsy hoe ny tena raha ny ankety ataon'ireo ambasady rehetra reo de flora valomanana ny lany fantatr'ireo olona rehetra reo zany raha atao ara-dalàna mangarahara azony olona rehetra inona ny fifidianana eto Madagasikara tsisy alabato tsisy tobolano tsisy faniterenana de fantany fa lany flora valomanana ho an'ny frantsay nefa halany mialatsiny am'le fitenenana ngamba tsy zay no ilazako azy fa ohatrany tsy de metimety am'nga Sarkozy loatra ngara valomanana Sarkozy nga eo antsy eotsony izy fa ny ministra narambahiny frantsay zao sy ny ministra ny atany frantsay zao ao anatin'ny pray mpiara-mihevitra courant politika ny Sarkozy de io no mahatonga azy hoe baiko any raha matokorola fa inona ny mahatonga an'izy nga Sarkozy fanazavany fasafasy tamin'ny ngara valomanana teo anatrehan'ny OIF tany Canada mpanao gazety tsara de lany taty Madagasikara ny anaovana ny jeu de la francophonie nisy ohatrany tsy zaka ny Sarkozy ange zany na ao Frantsa raha hoe olona mitenira tety anga Sarkozy zany tsy zakany zany ary zay ny tsy tiavany mihitsy any flora valomanana io de hatram'izao de alefany raha mato ministra io teo alolo teo tany am'ny fetim-bo am'ny volana jolay tany nandeha ny sadek ny jeriny teto Madagasikara inona ny zava-misy teto Madagasikara araky ny fomba fanao ao anatin'ny ingénierie zany araky ny fomba fiasa zany jery hoe inona ny zavatra misy any Madagasikara rehefa nijereny ny eona tamin'ny mpanohitra izy ny eona tamin'ny candidat sy ny anina izy ditany hoe retosoreto ny tokony ho atao verina izy zany nakany Afrika Atsimo nakany am'y sadek de hoe niomana izy iverina eto Madagasikara hanao ny recommandation ametraka ny torolalana tokony ho atao azahoana manatanteraka ny fifidianana mangarahara eken'ny rehetra tsy misy osoka sy ny etsetra fa ny tonga tany raha mato ministra ny raha rambahiny frantsay tsy niverina teto tsony le sadek fe zay inona ny antony inona nangatany zay le izy tsy miverina tsony zao tonga ny fotoam-pifidianana nivoakany hoe ireto ny candidat navelan'izy frantsay nefa ny lalàn'ny frantsay raha ny marina afaka nanindriny anyity ministra ny fitsarana sy
ny rehetra tompo-kevitra rehetra atao anatin'ny fitsarany hoe afaka nyteny zany ny fitondrany Macron sy Elisabeth Borne hoe ty Rajoely ty tsy izy io fa io efa zay afaka efa ty aminay efa frantsay io fa tsy izy io a manome information anareo any Madagasikara izahay zay tokony zay zany nataony tao amin'ny Élysée sy Matignon raha manady zany vahoaka malagasy izy si le gouvernement français a un peu de considération envers les peuples la population malgasy de ho zay n nataony raha mba nihevitra izy raha mba manajy izy izay ange culture judéo-chrétienne efatra amin'ny taona taonjato fahavalo amby folo ao anatin'izany ny sotoavina tam'izany ange de zao hoe mifanaja manao marina tiany rehetra ohatran'ny lalàn'ny soratra masina ihany fa zany ve no ataon'ny frantsay eto voafakomaly ange indria Macron nampatsiahin'zay zay a no biazina tamin'ny fisainana judéo-chrétienne eto Madagasikara tsy araky io hevitra indria Macron io zay lambaran'zay natao fa araky ny mpitondra frantsay no resantsika fa tsy hoe frantsay hoe mpitondra frantsaika de politika ny fitondrana frantsay manjary manao no avelanareo anaonao foana le fitondrana mba azahoanareo ve ataoko teboka zay a mba azahoanareo ve hiaro ny tombontsoanareo tsy de araky ny tokony ho izy zany tsy fieverana ny vahoaka malagasy mihitsy zany ary tena fanaovana tsinitsinina ny vahoaka malagasy a ny amelanareo frantsay ny toedra ra ho tonga any amin'ny faratapony faratsiana ohatra zao ny rahanareo a ny manenjana miova tanteraka io tsy manao any fomban'io a ireo mpitondra reo ka de mba miteny zay mba tsy isian'ny fankahalana frantsay ny tsy hitarika ny olona mifankahalana satria tsy sotoavina ny menanay zany fa ny hitarika ny olona hifankaty amin'ny rehetra eto hoe le lasan'ny frantsay e lasan'ny vazany tany eran'izao tontolo zao a na ny any Amerika arange ny arabo ny BDB sy ny etsetretsetra tsy zany tsony de efa miova ny fomba fisainy tsy zany fa mba ajao aloha le vahoaka malagasy eto amin'ny taniny aza avela ireto vazasa hafahafa reto a no avela anao zao kitoto rehetra zao de avela anareo frantsay fantatrareo fa raha misy zavatra hoe namono frantsay sanatria malagasy anakiray ka nitsoka avy any a Frantsa nakaty tena marina fa tonga eo ny polisy frantsay anao arrestation zany olo zany satria nareo mihevitra fa ny lalànareo frantsay a ambony no ny lalàna malagasy eto mitranga le zavatra mikarajoelona hodinareo fanina ary de mihevitra nareo a fa ny kandida ho atosikareo a no irinareo azo an'le fandresena am'le fifidianana zao ange raha tena am'le marina le izy ange tsisy mandahany zany ange zao fa ny zavatra ny trano misy lalàna vo hitsakitsaka eto Madagasikara ary na ny lalàna frantsay koa raha vo hitsakitsaka satria voafatotra ny lalàna frantsay Rajoelina nanodika lalàna nanao alezany sy Rajoelina nge hoe anaraka ny lalàna frantsay io izy tsy manao tazaminareo fotsiny ka Oramato Corolla everiko ely momba nyty Madagasikara ty fa raha hitarika amy tsy fitiavana frantsay tahaka ny tranga any Niger io Côte d'Ivoire zao efa lasa hafahafa koa Niger io hafahafa Malisy anina ny ato Afrique centrale efa hafahafa zany ve ny tianareo mampatsiaro ny tenin'ny Eric Zemmour hoe miletika ty frantsay ty raha mbola ny Flou Macron no hitantana ny la Frantsa tsy nandingana heritaona kory heritaona sy tapany tao arinan'le fifidianana io nareo fa mitsiroroka tsy misy manily an'izany ho anareo ange fa zao nareo tsy mba mahay maneho fitiavana am'reto afrikana reto fa de eo hoe manao tsy fahamariny banque mondiale nefa miteny fa hoe ny kolasy nandroba am Madagasikara de nareo mitazana fotsiny banque mondiale ny nanao an'izany ianao sy zany de nareo mitazana fotsiny zao manao ny tsy fanao ngia Andry Rajoelina zay frantsay mitazana fotsiny nareo ka raha ohatra ka raisina ohatran'izay le izy manjary makany amy tsy fihetezan'le fifandraisana le izy
fa de zao ny tenenina hoe mba hovay ny famindranareo a tereo ho fanjakana io a anaraka ny lalàna araka ny tenenin'ny PTF sy anao a fifidianana marina fanjatra ny tranga angeririny e mampatsiaha ny rehetra tamin'ny androny Kadafi satria efa nytenenin'ny Rina tamiko moa zay tary ambadika tary hoe Kadafi ange tamin'ny androny Rina ka zao na andro atoandro ara-jiro de mirehatra tany Libia zaza mianatra daholo amena borsa ny sakafo mora ny rano lasance gasoil gratuit de zao fa vitany reto ny zavatra ny tranga mantsy a naka vola tamin'ny Kadafi nga Sarkozy ary mbola nisingiziny ny zanaky Kadafi zay de zao nasainy Kadafi anatrika défilé tamin'ny 14 juillet tam'zany tonga mihitsy Kadafi de ngagany vahoaka fa ahoany ty Kadafi zay everina fa tsy tiany reto tandrefany reto a no tena premier invité eto am Champs-Élysées a ijeriny défilé 14 juillet roa taona taty arina nandeha le fe hoe kainy fanomanana an'le fifidianana président tany nakavola inona indray no nataony reto tandrefana nanangana mpanotra zareo tao Benghazi tany Libia noforonony ny mpanohatra de tonga teo forona le mpanohatra de misy mpanohatra Kadafi de tediavany fomba amononany Kadafi nandeha ny drone sy ny etsetra tsisy déclaration de guerre tamin'ny Libia kory de no atakeny nono zay le izy ary tsy afa-miala am'izay Sarkozy ka zay nge le mahatonga azy io voasaringotra ary izy tena voasaringotra tanteraka ka miteny amin'ny Ramatoa Corolla hoe mba hovay re mifandeha hovay ny famindra aoka ny frantsay mba anaja ny vahoaka malagasy ato anatiny tsy fahatanterahany vahoaka malagasy dans sa faiblesse etc alao ny malagasy andeha amy vitesy zay tiny fa anao ny marina ifankaty mandrakariva araky ny sotoavina malagasy ary nareo frantsay manana kandidana tsy maninony zany avelao ao nga marikaravalo manana nge tamy volana juillet fa niezaka nanazava tany amy Quai d'Orsay hoe fomba fahitany fifandraisany amin'ny la Frantsa raha izy no mitondra efa nandeha nazava tany aminareo fa ianareo moa zany olona hafahafa ny hoe fanabiazana judéo-chrétienne ohatrany efa nilavinareo zany fa efa ohatrany tsy zany tsononareo fa lasa ohatran'ny fivavahana hafahafa no ataonareo ka zany mahatonga nareo ohatran'izao ka zao mba miteny izay mba tsy isinyny zavatra manahirana amin'ny fifandraisana frantsay sy malagasy de aleo mba mifanaja fotsiny ajao ny fanjakana ajao ny vahoaka malagasy atoseo i fitondram-panjakana ankehitriny zay hoe hitatana ny fanolotoerana ny filoha teo aloha de mba hampio izy anaraka ny lalàna iverina am'izay zavatra efa tsy mety rehetra nataony ary de zay no irinay sy angatahanay eto am'izao fandarana miara-manondro zao za moa zany fa tena rehefa mamaky ny zavatra rehetra hitako amin'ny Marianina sy ny amin'ny gazety samihafa mahakasika ny fitondranareo de sahirana mihitsy hoe aiza moa Madagasikara ny tsy ohatr' zao ny tantanana azy ka isaky ny mandeha de 49.3 foana ny mandeha fa tsy misy lasa manahirana lasa miteniteny foana eto ka manahirana fa zao ametraka ny fifandraisantsika amin'ny tomposika fa zao tsika vahoaka malagasy mila mivavaka mihitsy rehefa mivalo alina mivavaka mangataka ho an'ny firenena elany reto namaty aran-jiro de namaty aran-jiro mirehitra ny labzi fa esorotany za tsy miteny hoe iretsy de voly tsy mety zany etsorona teto am'ty firenena ty zay rehetra tsy marina zay rehetra ataon'ny satana fitaovana anangolena ny zanak'Andriamanitra tena manjaka mihitsy satana zany zao eto Madagasikara am'izao fiainana zay mihitsy vonolo letsika kidnapinina azy to mbola mihitsy
tsy tatsony zay iainana zao za nge no mipetsopetsona eto reto irina nge zanaka mpitandrina aloha e ka raha irina mampiseho any zavatra fatana eto a de eto tsika hoe hay bravo rina zay fa ka tsy aro voalaza eto daholo fa maro loatra le rehefa mafy loatra le zavatra tsy marina sy ny tsirariny tranga eto amin'ny firenena de zay no tiana ambara amintsika menakavy amin'ny tian'ity a feny zany a faraparahnkely mialatsina le matora motatrona faraparahnkely fotsy satria maro ny nanontany eo moa zany hoe resam-pifidianana fa le resaka romi le resaka romi zany le raharaha manga any Londres de le raha matoa zany mbola mihidy any a fa hoe en février mbola hoely zany a tsika zao septambra fa amin'ny volana febroary zany a zay mandeha fitsarana andray fa mandra-patonga zay de mandeha foana ny ankety sy ny fanadiadiana maro lafy ataony mpanao fanadiadiana sy ampanaovy ny fitsarana any Londres. Ona ny fahitanao an'izay raharaha zay hoe any amin'ny febroary zany hoe malalaka tsara zany misy fotoana milava be anaovana ny fanadiadiana. de araky ny tokony ho izy araky ny fahazoko azy zany de zay mihitsy ny fomba ny fitsarana anglisy septambra, oktobra, novambra, desambra, janvier, febroary embolana ka zao everiny fa tena zava-dehibe ty zavatra mitrango ty zao nge zay zany ny dikany zay ny dikan'io tsy maimaika mihitsy izy a fa itsika malagasy raha ny fahamaizatsika nge de rapitso le izy e fa zao so de tsy marina no hita am'izay fa de izy nge ny didy no mivoaka amin'ny février fa ny fombafomba fifampiresahana ny ankety ataon'ny fitsarana sy ny sisa sy sisa mandeha foana ary le anankiray tao anatin'le voapanga ary a de miteny hoe mba meo herinandro zay le vazaha saiko meo herinandro zay frantsaika io izy io eritreretanay a hoe inona ny zavatra ho ataonay a eto anatrehan'ny fitsarana anglisy mandeha nge le fanadiadiana e fa tsy ohatra ny reto ACC sy reto fitsarana malagasy reto tia tokony andeha fanadiadiana ny rajoelona toatrany hoe mandeha fotsiny ka zay le izy hitanao nefa ny arina efa zay mba tsy hanaovana am'izay de miseho azy hoe zay mahay lalanako zay olona kitoto reo mba tsy hanaovana an'izay a dia nielana am'le kitoto a de aloha mihitsy mandeha mety hoe tsy miazakazaka fa milamina tsara fa tena matotra tsara enjana tsara zao nge io angerina efa any an-tanany fitsarana anglisy io ary ny azy de marina hoe tsy adikevitra mihitsy io a rehefa ohatra ka tonga ny fotoana hoe amoana ny fifidianana fefa voajery daolona ny lafiny zavatra rehetra tsy misy na ny zavatra tatia Madagasikara ara nge fantatra fa ho voajeriny reny hoe nga imbika herilaza efa nisy ohatran'izao nge tao a Madagasikara e de nametra-pialana le ministra fa saika akavola koa e de avoy daholo ny dossier Madagasikara zay tsy maintsy zay tena fantana io ka azo antoko io ka aza manana itsika ny maika fa ny olona te hanao zavatra azo antoko a voajery tsara ny lafiny rehetra dia hitokisany rehetra ny valy fitsarana ho ataony ka dia misaotra n'Andriamanitra tsika am'izay rehetrarehetra zay hoe misaotra tompo fa tsy navelanao ho takona taminay akory a ny marina tam'izao raharaha zao fa de ngamba misisy tsika anao hoe aloha toriana any Londres ihany so de anao ohatran'izay tsika tsy de zay loatra le izy fa aloha hitranga fa marina nge mety hoe kely fa hita foana izy mamiratra foana izy na iza misy azy sady mamarana Andriamatora Motatrona ka dia misaotra ny tompo aloha fa dia natateraka somatsara izao famelabelara-kevitra teto amin'ity onjam-peo sy ny fahitalavitra MBS ty tamin'ity an'io ty dia teny ny soratra masina nalefa teo ho atsika vahoaka malagasy ho an'ny mpitondra ho an'ny mpanodry reny a ary de ny fanahy masina ampiasany reny eo anatytsika tsirairay avy hiasa maherana anatytsika reny a ampazava ny fanahytsika iverenatsika amin'ny marina fa raha itsika natsoina amin'ny anaran'ny tompo no anetry tena zay ny tsy hain'io mpitondra io fa raha izy ny manetry tena ka hitady ny tavan'Andriamanitra sy hivavaka aminy a de anasitrana ny tanytsika Andriamanitra ary dia ilamitsika rehetra
dia ny fiadanany tompo a ho amintsika tsirairay avy a makasitraka tompoko lahy misaotra tompoko vavy a misaotra ny rina niaraka tamin'ny tenanay tamin'nytian'io ty teto am'izao fandaran' zao eny arisaorantsika andriamatora motarson aleloia nitondra ny anjara brikiny nitondra famelabelarana fanehokevitra tao anatiny izay adiny ray sasany zay adiny ray sasany tondrana ny fanehokevitra teny ilainy reny ary ilana ny famerimberenana zay moa zany averimberina foaneto satria ny zavatra tenenina tsy hoe any de tsita fa ilaina tsara mihitsy ilay famerimberenana fanazavana ary ianareo moa no teny hoe ndreny misy zavatra somary lalina tenenina ao miara-manao zany de ataovy tena mba milamindamina tsara mihitsy a mba azahoanay azy satria izahay ane no olona andeha hifidy ny malagasy no andeha ametraka ny safidiny rehefa tonga ny fotoam-pifidianana ka malagasy izay hoe mahafantatra ny tokony ataony mahazo tsara ny zava-misy eto amin'ny firenena malagasy izay mandinika tsara malagasy ao anatin'ny fahamatorana tsara izany no misafidy rehefa tonga ny fotoam-pifidianana mba zany tsy isinony hoe tena tsy napozina mba tsy isinony hoe any amin'ny zavatra tsy tokony alehany no nandeha de hoe tena hoe malagasy mahafantatra tsara mara-baovao tsara zao zany tsika de tena mila manara-baovao tsara mihitsy tsy tara mihitsy fa tena manaraka akaiky de akaiky de akaiky am'izay tsy amidin'ny olona am'izay tsy voarebirebin'ny olona fa mipandrebireby tompoko ao anatin'ny fiarahamonao antsika am'teny zao de maniry ohatry ny anana satria anyndray zany no idiran'ny sasany rehefa tsy mavoa izy am'izay hoe zavatra tetidrasy ataony any amin'nivony fiarahamonina any eny ary am'to ihany ny fandarantsika fa eto ny namana faniry razafo manatany dia miaraba ny namana faniry razafo manatany tonga eto amin'ny fandarana miara-monjy eto amin'ny MBS ny radio Mada izany tonga de fa menanao vetrany ny fitenena ary namana faniry ndao ary zatsisy sady miaraba ny rina no misaotra ny tontomota miaraba ny namana teknisiana zay miaraka amitsika ao ambadika eo zany miaraka am'ireo teknisiana mpianatra ra lahy sy vavy ny namana mpiara-miasa rehetra rina zay manaraka nyty fandarany ity de arabaitsika daholo zany na ao amin'ny radio Mada na ny teknisiantsika ho ambony ao toraka zany any ko no iarabahtsika ny mpanaraka atsika any amin'ny faritra marobe izy ireo sy ny mpanaraka atsika any amin'ny inona moa zany any amin'ny mpitan-dranomasina rehetra any omaly moa tsika namela malalaka ny fandarana ho an'ny solombavam-boaka ao anatin'le hoe fandarana angaredona de marobe mihitsy nareo no napita ny afatra taty aminay ny am'saorana de tsy makaty aminay zany fa makany amin'ny solombavam-boaka moa zany satria ny tsika moa zany tolona iombonana de ao anatin'izay tolona iombonana zay dia nomena sehatra zany ny angaredona de anisan'ny nandray zany ny MBS fahitalavitra sy radio ka radio Mada de nanatsara atsika zany ny fandaratsika ho amin'ny fiombonan'ny tolona zany rehetrarehetra any ka nampitaina any am'ireo solombavam-boaka ny fisaorana marobe sy ndreo fanamariana avy any amitsika zay ny amin'iny fa hitondra afatra samihafa marobe ianareo no mandefa vaovao aty aminay any keo am'le 3412 902 40 3412 902 40 iny laharatarby zay nomena anareo iny dia laharatarby ho anay ato amin'ny fandarana miara-manonja uniquement zany ho an'ny fandarana miara-manonja iny ifandraisantsika mety misy vaovao avy any amintsika de alefanareo aty aminay zany na ianareo miantso na ianareo mandefa mesazy tototry ny antso iny de ndraindray tena tsy voaray mihitsy ny antso fa ny afatra mesazy alefanareo amin'iny numero iny zany de hitanay sy rina foana zany iny zany tsy numero iatsotsika le allo MBS hafa ny numero allo MBS zay efa misy mifandaminana ataon'ny tompon'andraikitry ny radio anatin'izay fidirina mivatana isa maraina zay sy amin'ny tolakandro
fa ny numéro nomeko atsika teo de ho anay aty amin'ny miara-manonjy satria mety manam-bavao maro samihafa tsika de ataonay fikaroam-bavao de ataonay ihany koa ny taty-bavao zay tokony fantatra aty amin'ny fandarana. Ohatra nitarainareo avy any Sambava zao fa any misy olombavambaoka efa mivoivoy am'le laharana manahirana zay de mandresindresy lahatra ny olona sy ny sisa de voarainay reny afatra reny de manao fanadihadiana fanaraka an'izay zay satria ny alahelontsika any amin'ny faritra zany de ny amin'ny hoe efa nanapotika ny tontolon'ny fiarikarenanay io indrindrandrindra ny resaka lavany iny mpitondra teo aloha iny nefa mbola voiziny sasany mafy mihitsy aty aminay hoe de tena mitondra fampandrosoana de mbola hitsondrantsika vahoaka hikaroka vahaolana sy ny sisa ohatrohatran'izany de ohatrany lasa ohatrany hoe miendrika mihitsiny zany le zava-misy efa fiborosiana an'le olona zany de malahelo tsika any ambany volo any de mba liny zay mahafantatra an'izany hoe mbola sa misy ijoro ve hiresaka momba n'iny olona teo aloha iny raha efa tataka izao fahampitehan'ny fiainana napetraky iny olona iny de lasa zany zay manao fanadihadiana de hoe mba le fahasote aminay raha ohatra misy orona-peo na sahala am'zany ohatran'izany zany ilaina n'le numéro atsika ohatra misy namana avy any Ambohimasoa mandefa vaovao aty aminay misy namana avy any Isandra mandefa vaovao aty aminay misy namana tany Mandoto mandefa vaovao aty aminay tamin'ny fandalovan'le délégation fitondrana tany de ataonay fanadihadiana samihafa misy namana ihany koa tetsy Soavinandriana nahazona vaovao hoe to nisy tompona ndraiky mpanjakana ao anatin'ny gouvernement ao namory be ny tanàna de nanao paikady ametrahana ny fifidianana ho avy eo de tena hoe tsy maintsy andresy tory voalohany de ahoana ny atao de efa mandeha le posilindeksa mandeha daholo ny adevitra samihafa afahana zany hisitona mivaton'le mpifidy tompona ndraiky mpanjakana goavambe ary mampiasa an'izay solotena eny anivon'ny vonoboaka-paritra tsy njara-pahefana zay de ataonay fanadihadiana de horesahana miaraka amin'ny député fetra rehefa avy eo moa zany rehetrarehetra izany misy vaovao ohatra avy any Fandriana de alefantsika amin'ny numéro iny maro be ny vaovao zay omentsika dia alefanay zany rehefa vita ny recoupement na ny fanamariam-baovao zay natao hoe recoupement tsy maintsy amarina zany lay vaovao eny ary fa ho an'ny fananganana ny KMMR satria maro be ianareo no nanontany hoe aiza ho aiza isika na izany na tsy zany mandeha foana zany ny fandaminatsika hiatrehana ny fifidianana satria na inona na inona zava-misy eto amin'ny firenena de na hoelana ho aingana tsy maintsy hiatrika fifidianana antsika de izany indrindra no antony mahatonga anay zany mametraka foana ny fandaminana zay efa napetraky ny brafobe ny antokotiky Madagasikara sy ny candidat Marc Ravalomanana amin'ny fametrahana an'izay fomba fiasa izay dia ny fametrahana ho isika ny komity mpanohana any Marc Ravalomanana ka hoana varadrano dia efa eo am-piomakomanana ho amin'ny fametrahana ny komity mpanohana ny Marc Ravalomanana zany ny district ana Varadrano efa nisy fivoriana nandaminana izay satria natao hoe KMMR zany dia reo entité antoko sy fikambanana sy olotsotra maro samihafa zay lina na ihany koa vonona hanometanana hanohana ny candidat Marc Ravalomanana larina fahadimy izay zany no mifanolotananao fa akoatran'izay efa ao anatiny ao ihany koa ary miasa mafy ao ny antoko tiako Madagasikara ka tsy de tena hoe le sary foana ny antoko tiako Madagasikara fa reny efa ao anatiny ary de efa tena mandray anjara mavitrika ao anatin'ny KMMR manerina Madagasikara ny antoko tiako Madagasikara fa ireo fikambanana zany ireo antoko politika zay maro be mihitsy anareo no efa niresaka taminay niresaka tamin'ny solomaboaka na Varadrano ihany koa satria izy moa nisy vovon'ny ediny lohany ao anatin' zany fametrahan-drafitra samy hafa izany dia Varadrano raha teo koa ny adevitra tsy atao rano dikany zinga dia efa mametraka ny fandaminana samy hafa efa nisy ny fivoriana ohatra teny lasorateny fanomanana an'izany satria avy amina entité misy mpitatitra ianareo misy avy amina antoko politika misy ihany koa fikambanam-behivavy de misy fikambanana tsotra misy aza ONG zany fa tsy te hitondra ny anarana ONG de nanao olotsotra mihitsy hoe zay olotsotra misy fikambanana zokiolona de misy fikambanana tanora ary misy reo diaspora avy any ampitan-dranomasina ho tonga eto Madagasikara manokana mihitsy hiary isala am'izay hoe
fampandanina amin'ny fotoana ahafahana miatrika izany ny ny candidat Marc Ravalomanana de misy robe zao reo diaspora efa tonga zany de hoe zay hisafidy asa atao anatin'ny district Navaradrano ary efa metanana KMMR Avaradrano de mbola mandeha ihany zany izay fivorina zay de tamin'ty androany ity zao raha mifantatro ndraiky koa de nisy ny fa fivorina fanomanana zany satria rehefa miresaka Avaradrano misy ny hoe taloha de hoe Avaradrano tapany A de tapany B de fa nahavita fivorina zany tapany A de mandeha indray zany tapany B zany de zany rehetrarehetra izany no antony mahatonga atsika zany mahatonga atsika manao an'izay fanamafisana izay satria de mandeha ny fivorina etsy seroa momba zany rehetrarehetra izany mialatsiny kely fa somary miasa kely moa zay sy faly eto zany ao anatin'izany rehetrarehetra izany ka momba izay indrindra Avaradrano resantsika rehefa mametraka KMMR ohatran'izao de fomba fiasa mihitsy ny hoe atsona daholo mivondrona rehetrarehetra na aveza zany tsy hoe ho an'ny antokotiko Madagasikara rery na ho an'ny olobe fidiny antokotiko Madagasikara rery fa eo ihany koa reo fikambanana antoko samihafa hoy isika efa nambaraka teo zany sy ireo vondron'olon-tsotra zay te hitondra zay ezaka fampandanina ny candidat Marc Ravalomanana izay de misy mihitsy ny fifidianana atao fifidianana mihitsy ny atao tahakan'izay nitranga tany Tomasina tahakan'izay nitranga tany Toliary tahakan'izay nitranga tany am'ireo toerana rehetra na Boenina Betsiboka sy ny sisa de fifidianana mihitsy ny natao satria misy olona te hitondra ny anjara brikiny eo de misy ny cordon 1 cordon numéro 2 secrétaire général misy ny mpitambola misy ny mpanolotsaina maro samihafa de reny rehetrarehetra reny rehefa aveo ny be sy ny maro no mandany zay tatana zany ka efa anatin'ny fiomanana zany ny district Navaradrano zany satria tena goavambe moa zany Navaradrano zany araka ny fatatsika hatram'izay ka omeko eto ny laharany Tarby zay ianareo zay te hanamafy ny fidirana ao anatin'izany KMMR Avaradrano zany satria marobe ianareo no manontany de omeko ny laharany Tarby telma ho an'ny KMMR Avaradrano dia ny telefona 034 41 zay zany no omeko atsika 034 41 121 65 034 41 121 65 zay zany lo laharany Tarby afahantsika miantso ny tompon'andraikitra ao amin'ny district Navaradrano amin'ny fametrapetrahana zany izay hoe rafitra komity manohana Marc Ravalomanana kenao zany na fikambanana avy amin'ny antoko iza na olon-tsotra dia lina am'izany KMMR zany satria mbola mamondrona aloha nataontsika mamondrona satria mba tsy hisy le hoe tsy tafiditra ao anatin'le fiantsona de mamondrona nataontsika de zay famondronana zay zany rehefa tena hitatsika hoe reo daholo eny fa misy karazam-pikambanana maro be zay fa nampiseho fahavononana avy amin'ny antoko sy ny sisa dia ho tanterahana zay fifidianana mangarahary io fifidianana mangarahary io ho an'ireo fikambanana sy antoko zay misolotra anarana vonona ao anatin'izay komity mpanohana zay ataoko zay fanazavana izay ao anaty fonoteny ny antony mahatonga teny an'izany zany de betsaka aminareo no miantsony amin'ny hoe de ho aiza de inona ny ataonay satria ny tena moa eny Avaradrano zany ka raha eny Avaradrano tena de mba manana didy ihany zany miteny am'izay fantaminana arak'izay fampitam-baovao nalefa taty amiko zay de zaraiko amintsika zay averiko zany aleo averiko fanoroany ihany fa mety lina atsika zany ho anareo zay lina zany anatevin-darina ny komity mpanohana Marc Ravalomanana district Avaradrano dia atso ny lahara Tarby 034 41 034 41 121 65 zay zany no atsotsika 034 41 121 65 zany rehefa miresaka Avaradrano de aiza moa zany Alasora Kadinandrina Masindray Ambohimanambola Ambohy Mangakely Ambohy Malaza Anjevagara Fieferana Viliazo Akadikely Lafy
Sabotsinamena, Anosy Avaratra, Manandrina, Ambohimangarova, Talata amin'ny Volonondry, de Ambohitra Biby, Ambohimangarova angamba izay efa nyteneniko teo ve Ambohimangarova. Raha ohatra misy adinoko kely de apipikeo ihany rehefa aveo zany fa amin'ny akabeany zany teneniko zany de ao anatin'ny distrika Navaratrano. Makasitraka tompoko atsika rehetra zany. Etona de akasitrana ihany ko Mananara, Vavatenina, Fianarova-Tsinanana, Tanamboamanapotsy, Vatomandry, Parafaravola, Moramanga, Andilamena, Parafaravola, Mbatondrazaka, tahakin'izany ihany koa ianareo any iza moa ty toerana somary lavidavitra Sainte Marie efa nametraka ny rafitra KMMR zany de efa akasitrana daholo ny ezaka ataotsika ny any Ambanja tsy haikala mihitsy sy ny any Andapa any de efa mipetraka daholo le rafitra KMMR zany manao ny ezaka resitsika de akasitrahantsika am'izay ezaka samy hafa izay. Zay ny amin'iny fa mbola ho avy eo ny solomaboaka fetra raha lamjafombololona fa raharaham-pirenena moa zany efa nambarany solombavamboaka atao anatin'ny fandarina angaredina daholo ny zava-misy eto amin'ny firenena fa iresaka an'izay tsika fa ity ny zavatra kely tsy hoe kely fa ngezy tsy haiko na efa ao ambadika ao faly na tsy ao ambadika ao fa somary natohina ihany amin'ny maha olombelona zany amin'ny maha hoe mba tanora nosahiran'ny ray aman-dreny tamin'ny fampianarana, amin'ny maha hoe zanaka malagasy, amin'ny maha hoe ray aman-dreny an-tena nahita nyreto faneho-kevitra nataony mpampianatra mpikaroka mpampianatra na hoe zareo zay ambivondrona ao anatin'le CCS zany syndicat-nireo mpikaroka mpampianatra mpikaroka zany eny amin'ny Anjerimanontolo de nanao fitokonam-be izy ireo grève générale omaly de naneho hevitra hoe inona marina moa zany ny faneho-kevitra ataon'reto CCS reto raha any amin'ny firenekafa de tena omem-boninahitra, tena loloavina tapony loha apetraka ho ray aman-dreny lehibe zany mpampianatra mpikaroka mpampianatra zany, apetraka ho amin'ny toerana sahaza sy goavana indrindra zany satria ireo olona ireo tompoko no mampita fahaizana ho an'ny zaza malagasy ka ireo zaza malagasy mahazo fahaizana avy amin'ireo ray aman-dreny mpampianatra mpikaroka mpampianatra ireo no tonga olombanina hiaro an'ity Madagasikara ity ary hikarakara an'ity Madagasikara ity ho hamirapiratra eran'izao tontolo zao ho alain-tahaka eran'izao tontolo zao ao anatin'le ny soa fianatra ka raha ohatra ka isika eto atoerana tsy mahay mametraka ho zava-dehibe ho an'ireo mpampianatra mpikaroka mpampianatra eo de mba mamenatra ihany ary ndraindray rehefa mandinika an'le hoe roa volana mahery izy ireo ny tokona ohatrany hoe tsisy mpiaino tsisy mpiraharaha fa etsy andany ezy de misy famoaham-bola samy hafa famoaham-bola ho an'izay tompona andraikitry ny filaminana tany Jeux des Îles, famoaham-bola ho an'ny fikarakarana Jeux des Îles, famoaham-bola ho an'ny fanomanana fifidianana kely samy hafa, famoaham-bola ho an'ireo fitokanana atao etsero, famoaham-bola ho an'ny déplacement ataon'ny membre ny exécutif misy présidence sy ny gouvernement any ivelany any anatrika fivoriam-be iraisam-pirenena, famoaham-bola hanatanterahana projet kely maro samy hafa etsero fa raha mba fanonerana kosa na mba fitsinjovana kosa ho sitrahandro ray aman-dreny ao anatin'le hoe ho rafanampy zay mety sy zay mety ho tombontso zay mba tokony ho sitrahandreo mpampianatra mpikaroka reo satria mba faniritsika de mpampianatra mpikaroka mba manana maizy azy fa tsy lahatra taksi be hiaraka amin'ny mpianana, mpampianatra mpikaroka zay mety hoe tsy afaka manao kiraro ara-dalàna tsony fa mety kapakapa sisa nentina andeha hiatrika ny mpianatra tsy mba mahavita mba mametraka amin'ny lafiny tokony ho izy am'izay mety hoe tena inona moa zany mahaizy azy zany eo anatrehan'lay andraikiny le asany zany ny fanirendrehetrany
fotrny ohatra ny considéreny ohatra ny olo-pirenena kely mandehandeha eny le mpampianatra pikaroka de mba tsy rariny zany izany tokony aro andreo voalohany indrindra ny fitondram-panjakana ny tena tokony aro ary tokony kolokolo andreo mpampianatra pikaroka reo satria raha tsisy andreo tsika iza ho ano izara ny fahaizana ho any zaza malagasy ary ahoana no ahafahantsika mampandroso ny firenena raha ohatra isika araka manao tsinitsinina andreo avaram-pianarana intellectuel vatona sonotro ny tany trafona sonotro ny nofo eto Madagasikara ka atsipony tady raha ohatra ka mbola misy olona mieritreritra fa hoe mpitondra fanjakana eto de mba atsipony tady eno re olona eno ihany fa tena malagasy mitovy amintsika ireo fa aza velany aminy hoe de anafatra satria zay moa le nahazatra an'le fanjakana zany teo aloha tety hoe anafatra zay vary anafatra zay siramamy anafatra zay menaka anafatra zay lafarinina anafatra zay ciment de anafatra hatramin'ny hoe mpampianatra avy any ampitan-dranomasina ihany koa ho tonga eto Madagasikara nefa de mahavita azy manana ny lanjany manana ny fahaizany manana an'zany hoe tena kolotsaina ngezabe aretsaina arakan'izay tena hijoroana n'ity fitiavana ny malagasy ny tandrazany ty reo mpampianatra pikaroka reo de tsy mpiany tady hoe mba tsinjovy re olona mba tsinjovy le ray aman-drenitsika de alefa eto zany sotomina atao anatin'ny vidéo nataon'ny sesesy ity orona tsary alefa naisy faly amintsika ity satria nanana zavatra nitarainana izy ireo zay moa zany tsy inona moa zay tia ny fandarana mba ataotsika de ifampitana vaovao ifampitana hafatra de apport zany oentinay ao anatin'le tolona ataon'reo ray aman-dreny reo tena makasitraka anareo ray aman-dreny mahavita be mihitsy amin'ny tolona zay atao tena fantatra hoe tena tia tandrazana anareo matsiaro mandrakariva n'le firenena anareo za tena nangotsongotsika mihitsy hoe zao ve ny traitement ny fanjakana am'zany hoe tena enseignant chercheur zany chercheur enseignant zany de ampitahorina ampiororony izy ireo tsy rara iny izy ireo de ahoana no avyny Madagasikara raha ohatra ka ny intellectuel gasy sy ireo mpampita fahaizana malagasy toy izao nanaovana azy de mba nanana fitarainana izy ireo manasa atsika hijery anyty orona tsary ty zay afatra avy am'ireo mpampianatra pikaroka ireo dahoarana manafaly ny fandrahonana kosaka maloha tsy mazava tsara hoe inona ny tena fandrahonana fa ny secrétaire général ny ministère no nampitondray ny fitondram-panjakana hoe inona no mety ahazo ny mpitarika ny syndicat raha ohatra ka mbola tsy miverina mampianatra ny syndicat zay aloha momba an'iny fa tsy mazava zany hoe inona le fandrahonana manarak'izay momba an'ireo décret zay takin'ny syndicat de efa nisy fanamboarana nataony ministère ny fampianaranam-pony sy ny fikarohana scientifique raha ny tokony ho izy zany tokony hiditra ao amin'ny conseil de gouvernement raha pitso alarby ireo décret reo ary antenaina fa isy valiny antenaina hoy fa isy valiny azo raisin-tanana amin'io conseil du gouvernement io raha izay ny zava-mitranga de miverina amin'ny fampianarana zany ny CSS raha toka tsy misy zavatra mivoaka kosa amin'le conseil de gouvernement de mitohatra ny tolona ataon'ny syndicat mandra-pisiny ny fivoahan'ireo décret sy fitakiana ataon'ny syndicat zay misy amin'le faculté tsy misy ny faculté tena nanomboka nianatra tsy misy fa milaza hoe anomboka hianatra nefa ny mpampianatra tsy mampianatra kizy mampianatra azy eo raha ao aminay manokana ao amin'ny faculté de lettres et sciences humaines aloha tsy misy fampianarana mandeha ao fa misy affichage any zao hoe soutenance iny kosa de ny soutenance efa lazaina fa ny soutenance na thèse na HDR de mandeha hatrany ny akoatran'izay tsy misy mandeha aloha hatreto fa mijanona daholo mandra-pivaly ny fitakian'ny syndicat tsy fomba ny syndicat no mivoaka ny tivavahady fa eto zay no mijanona de eto zay maneho ny aminay ny mpitarika anay ange makany amin'ny ministère foana tsy tapaka makany mitondra ny fanambaran'ny assemblée générale sy ny zavatra tapaka ao amin'ny assemblée générale de miandry ny valiny sy mitatitra ny valiny aty amin'ny assemblée générale efa ro volana sy tapany zao no ny takinay ary fantatry ny ministère tsasy iverena teo angamba le hoe fandrahonana teo le hoe ahoana moa zany le forme le fandrahonana izy rehefa miteny hoe tsy tompona andraikitra zay raha misy zavatra manjo
ny président ny CCS zay le fandroanana aminay maniny izy miteny hoe tsy tompona ndraikitra zay raha misy zavatra manjo fa aminay zany menace zany zavatra manjo tsy fantatra inge le zavatra anjo e fa maniny izy miteny raha misy zavatra manjo fa ngafa fatana fa misy zavatra anjoan'ny président anay any zay le menace aminay asa raha mazava angamba le menace zay ny menace aminay fandrahonana zany raha matahora tsy vitany hoe fandrahonana mbava kosa aloha le izy fitanareo fa raha vao misy zany nietsika ataonay ety tsy maintsy misy police gendarme miandry ery amin'ny lalana miakatra teny université tamin'ny sabotsy zao de nosavana mihitsy ny taratasy hoe hoatin'ny oizy nareo savana najanona ny fiara de nisavana ny taratasy ny olona mandeha koa de nampijanona de nijerena ny taratasy nga tsy afaka mivezivezy malalaka intsony ny olona izay zany le raha matahora atao aminay resaka ambava tena verbal mihitsy le izy de mifetsika apetraky ny polisy zany de raha matahora aminay mampatahotra anay zany fa na misy an'izany zay aloha tsy miempotra mihitsy zahay de tsy am'izao aloha fa arakaraky ny zava-misy io nge ny anay nge zay koa nga mahagagy maninona ambony président anay ny menacena atao nge ny assemblée générale la manapa-kevitra fa solo tena anay ny président ny zavatra rehetra tapaketo tsy ny président manapaka azy fa ny assemblée générale foana de za raha taninareo tsy afaka hitena satria ny assemblée générale nge manapaka an'izany de mizany tsy afaka hiteny ninona fa ny assemblée générale foana manapaka fanapa-kevitra na fihetsy na nietsika ataonay zany na ny zavatra ataonay ny assemblée générale fa rehetra zany nampikely fotsiny le zavatra ankatany iny zavatra mitongony azonareo jerena misy sora-bavetsa sora-majinika eo tazonareo tsy misy zavatra miafina na kely azy tsy misy mihoatra andreo azy tsy latsakireo maninona any mandritry ny efa nahemotra foana hatrany hatrany afaka pitso amin'ny prochain iny tenarany conseil de gouvernement conseil des ministres fa maninona ambany aminareo nga zany hoe fampianaran'izany sy fanabeazana zany matonareo mieritreritra ohatran'izany de misy antony eo manontany tena hoe zanakay tompony anay any ivelany any any anay ny mahita fahasoavana fa tsy eto nyity tanindrazana ity azafady tompony za miteny aminareo zao ny fiainako presque manontolo ny université tety na ny recherche sujet-ny Madagasikara manan-kareny ty tany ty manan-kareny tsy netiko mila bracelet moran na rena kibony tany io na ambany anaty ranomasina io na sokatra io na bibikely io na zava-maniry niny tsy vitsivitsy ihany ny tany marina fa kelikely ny tantsika 4 faut pas oublier c'est le 4e continent du monde Madagasikara mitombona tompoko ny zavatra ankatany sesesy raha misy tsy mitombona afa hoe ty tsy mitombona ty tsy mitombona tsy matahotra an'izany mihitsy hoe ahisiny raha misy tsy diso mpampianatra nge zay mpanabe nge zay misaotra indrindra ny eny ary de re moa zany tsika makahera ndreo ray aman-drendreo zay eny tsy ohatran'izao raha tsisy mpampianatra isika raha teo tsy ohatran'izao raha tsisy mpampianatra ka raha ohatra ka tsy haitsika no manao ambony zavatra nyrendray aman-dreny zay mampita fahaizan'ireny de mba heverina hoe ahoana moa zany no hiarovantsika nyty nosy malalatsika ity raha ohatra ka tsy haitsika no mametraka amin'ny toerana zany reo tompona ndraikitra samy hafa zany de zay le izy hoe okare atsaharo ty resaka fampiororona fampitahorana ataonareo ty efotra zao le toerana misy an'le firenena de mbola mieritreritra foana ianareo fa mbola ampiororo ampitahotra de tsy mifidy toerana tsony le fampiororona tany amin'ny taona 2024 tany amin'ny taona zay nisiny le covid-19 efa nandeha daholo le karazana fandrahoana na fampiororona samihafa efa nandeha le fisamborana efa tapitra ihany ty le mandaa fa io mbola tsy miova ihany le fomba fiasa zany satria tsy mahomby lay resaka communication le fifampiresana tsy manana vahaolana le tomponandraikitra tokony an'olotra vahaolana amin'le syndicat de any amin'ny fandrahonana sisany atao de mieritreritra fa hoe emotra mahafinaritra mihitsy ny eno an'izy telo miravavy raha aman-dreny teo tena ajaina tapony loha mihitsy ianareo tompoko mahafinaritra mihitsy ny amin'ny zay de tsy emotra sinako moa fa ngamo manao fitakina andeha aninona fitakina ho amin'ny rariny sinitsiny sy no avy ny tontolo ny fampianarana ambony eto Madagasikara ny takina fa tsy sanatriny zany nge de
anao fitakian-javatra afaka hanala baraka nyity firenentina hoe fitakian-javatra afaka mety hanoitohina ny filaminana anatin'ny firenena tsisy zavatra miafina ho ny mpampianatra pikaroka ny resaka teo tamin'iny horona tsara iny inona tokoa moa ngamo misy zavatra miafina toko ty fantatry ny rehetra zany hoe fitakiana hatramin'izay nataony sesesy zany nisy ny banderole nisy ny fanambarana matetetika nataon'izy ireo nataon'ny filohana mba fantatsika moa ny filohan'ny sesesy ingy olona nametraka ny toeran'ny Madagasikara teo amin'ny tontolo na taranja ngezabe na neran-tany na mirapiratra de tsy ho zava-dehibe ho atsika malagasy ve zany fa de ohatrany hoe tsinitsinina mifandraisantsika an'ireo olona ireo de haitsika mamoaka tsy hoe haitsika fa hainareo mpitondra fanjakana mamoaka vola etseroa fa tsy hainareo mamoaka vola ho an'le mpampianatra amin'ny ambaratonga ambony tsy hainareo mamoaka vola ho an'ilay frama tsy hainareo mamoaka vola ho an'ireo manana asa am'zany fitondram-panjakana zany satria ve malagasy samy malagasy no mitaky de atao tsinitsinina fa raha ohatra ka le sonoana anamboatra n'le kianjany mahamasina fa tsy kianjany barea raha ohatra ka le orinasa vahiny zay manao ny asa fanamboaran-dalina sy ny sisa no mandotatabatra sy mitaky de aingana le déblocage ho am'izay mety ho tombontso maro samy hafa ny ambadika any manaitra ihany tsika hoa ny antomahatonga amin'ny teny an'izany de ho zay hoe tsy ho za mihitsy tompoko tsy ho za mihitsiny de everiko fa hanao tsinitsinina raha aman-dreny lehibe tahaka izany raha ohatra ka mba manana ndraiky mpanjakana satria sarotra no mitady olona ohatran'ireny nianatra nandalo sedra maro ary nandalo ambaratonga maro samihafa vao tonga tena nahazo andraikitra ho mpampianatra pikaroka mpampianatra mba nenotsika ve zao teo hoe 7 taona mahery zay nampianatra teto amin'ity université ty mba hahazoingatsaina am'izany nanao fikaroana goavambe zany goavambe zany ka zay ny antony mahatonga anay hoe zahay raha raisina mihitsy hoe apport hoe tsy mampaninona apport mihitsy ho ataonay zao apport zao amba anjara briky ankaherezanay an'ireo raha aman-dreny reo satria ny zanako ny zafy keliko ny zafy afiko ny sinsisa ny orina any mba ho mpianatra iny am'izany anjery manontolo ary zay menakavy tsy meritreritra hoe nde hikopaka na nde hitady zopirenena hafa fa hiala am'ty Madagasikara ty ve fa tsy mamokatra hatram'izao aloha zay de mbola eto no ilafika eto no iaina sy zava-misy eto amin'ity firenena tsara taresy mahafinaritra ity ampahatrainy sasany potehany sasany ity de hiafitsika eto ary zay nitolomantsika mafy am'izao fotoana zao amaranako an'iny de hoy za hoe tena miantso raha ohatra hoa misy metreritra fa mpitondra fanjakana de mba todio maso kely ihany reo raha aman-drenitsika reo mpampianatra pikaroka mpampianatra eo fa sola ka anao ohatrany hoe rano dikainy zingitsika na no ohatrany amin'ny hoe rehefa tsy rarahinao neninao de lasa ny hafa miraraha azy na sanatry indresaka akory ny amin'ny hoe ho tonga ho tony hoe rehefa tena motika n'ity fireneny ity de poteo ihany ny tontolo ny fanabeazana sy tontolo ny fampianarana izany sy zany no mba afatra zany mba tianay ho ampitaina amitsika am'ty adevitra ny miara-manonja maraina ity fa iresaka raharam-pirenena am'izay tsika iresaka raharam-pirenena satria efa nanomboka iny ny angareto na ny adevitra moa mitovy foana zany na izany na zany omaly fotsiny zavatra nitranga zany asa ve sa tratra an'le contre-attaque ve le fitondram-panjakana fa ny zavatra nitranga omaly de nitotona ny fanambarana avy any amin'ny PTF fanambara ny tonton mota teo le izy partenaire technique et financier zany zany hoe mpiara-miombonantoka ara-teknika sy ara-bola ny Madagasikara de misy firenena manodidididina ny 7 tanoany zany zareo sy vondrona no niaraka atao anatin'izay de omaly ihany dia namoaka ihany koa ny fanampim-panazavany zava-misy eto Madagasikara ny ACC tena azavainy ny ACC indray ny verena amin'ny ACC nazavainy indray zany na de efa nanao valandresako an'ny mpanao gazety aza voalohany aloha taiza teny amin'ny CENI teny amin'ny Novotel ny filohan'ny ACC taoriony indray
de nisy indray a ny fanazavany valandresaka amin'ny mpanao gazety mivatana teny Ambohita de taorinan'indray a de misy indray le hitatsika tam'le izy a niditra tamin'ny fiarakodia le tetsianany ara-dalàna tsara manao ny asanay zay a tsisy fahanganam-panjakana tsisy nininina intelony any hevitra zany ny ACC fa mbola tsy nahabata nininina mihitsy nolay fanao-kevitra intelona ataony le filohan'ny ACC taorina ny adevitra ny tranga ny 7 septambra lasa teo isika androany zany dia faharoapolo volana septambra zany hoe 140 andro taorina nylay famoahan'ny ACC an'le fanapahana zany miresaka ny ampahany maro samihafa amin'ireo fanapahan-kevitra ndraisin'izy ireo dia mbola mamono hafatrany ny ACC de omaly izy ireo namoaka taratasy de manazava ny mikasika ny fanomezana fahefana ny gouvernemanta rehefa nanday zany anteny merandolona ny mikasika ny fahefany gouvernemanta fiara-mitatana io hitatsika io zany mikasika ny andraikitry ny gouvernement de efa hitatsika io zany dingadingantsika le izy faly de ny mikasika andray zany ataovy an'le 2e page faly azavady satria ty zany ny ACC ny mikasika andray zany ny fomba fiasa sy ny fahefan'ny gouvernemanta miara misana ny asan'ny filohampanjakana de mikasika andray ny andraikitry ny prime ministre sy ny gouvernemanta amin'ny andavanandro de mikasika ny andrara andraikitra sy ny fomba fiasan'ny fitsaranavo momba ny lalam-pandrenana am'izao fotoan'izao zany voaterina nao fanazavany ohatran'izao zany le fitsaranavo momba lalam-pandrenana omaly any io satria fantatr'izy ireo fa miteraka adevitra ny fanapahana zay navoakan'izy ireo fantatr'izy ireo fa tena betsaka no tohina sy tezitra indrindra mipahilalana malagasy amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra nataon'izy ireo zay natonga ny adevitra ny amin'ny hoe coup d'état institutionnel misy zay natonga ny adevitra mahatonga le processus électoral bloqué ihany koa satria tsy mahatoky ny ACC sy ny crédibilité ny ACC zay tsara ny fifidianana ho avy eo ary nahatonga ny adevitra ny amin'ny hoe fa maninona ny tazomin'ny ACC le olona tsy manana zotsony hirotsakovidina ho an'ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara amin'ny volana novambra ho avy izao de ny ACC moa teny aka zay nga tsy mandray fotsiny ataonay fa zay nga mpanadiady de vao mainka tena mitotona amin'ny tany ny fahatokisan'ny olona zany ACC zany de omaly izy anaky telo be zao de zatra nitrango omaly voalohany aloha zany de lay fanazava-kevitra navoakan'ny ACC mbola mamono afo foana zany na inona filaza amin'iny faharoa de lay fanambarana nataony mpiara-miombonantoka ara-teknika any Madagasikara zay mandray roa reo de tsy hite mihitsy hoe tsy ilaina ny fifidianana fa zay maPTF azy izy tsy mitsabaka mihitsy ny zava-misy eto Madagasikara fa de io izy miteny hoe manaraka akaika ny fivoarany toe-draraha zay voalohany de miditra amin'ny paragraphe faharoa izy de manamafy mahazava-dehibe ny fanajana ny lalam-pandroenana zay manko ny PTF hatramin'izay ny resaka respect ny constitution sy ny tetiandrom-pifidianana satria zay mivolaza ary ny tetiandrom-pifidianana de lalam-pandroenana koa no miresaka an'izay fa ato izy amin'ny paragraphe fahatelo am'izay de miresaka ny amin'ny singa manandanja mitondra mifanekeny rehetra ny voka-pifidianana sy miantoka ny fitoniana eto Madagasikara ny fahatokisana an'izany dingan'izany fa manomboka izy zany mametraka an'le langazy zay tsy mampitovy hevitra am'izao fotoana zao hoe singa manandanja ozy izy mitondra amin'ny fanekeny rehetra voka-pifidianana zay le hoe résultat na élection accepté par tous sy miantoka ny fitoniana anatin'ilay stabilité eto Madagasikara ny fahatokisany rehetra an'izany dingan'izany le processus io nefa le problème am'izao fotoana zao de ato amin'ny paragraphe 4 izy miresaka le mampatsiahy fa maninony ty mbola miverena indray ao anatin'ny adevitra mampatsiahy ny fanajany izy ireo ny fahalalana fototra liberté fondamentale anisan'izany ny zo hivory sy anao fihetsiketsehana ampilaminana ary koa lanja mitovy omeny ny fitondram-panjakana sy ny hainao manjery an'ireo candidat rehetra mifanaraka amin'ny vodin-kevitra demokratika izay ny ekeny Madagasikara goavambe zany fa le angla mitondran'le mpanohana an'le fanjakana azy de hoe io ary
tsy maintsy atao ny fifidianana fa ato izy miteny am'le paragraphe 3 hoe singa manandanja mitondra any fitoniana ny fahatokisana andro dingana ikarakarana ny fifidianana de io lefa le problema am'izao fotoana zao de omaly koa fantatsika daholo nyvoaka ny information satria misy dikany ty amin'ny communauté ity ato izy mampatsiahy an'le hoe mampatsiahy ny fanajana ny fahalalana fototra de ny zo ivory ny fihetsiketsehana mpilaminana le fanjakana nefa amin'ny alalan'le préfet mamoaka réquisition amina durée indéterminée fotoana tsy voafetra io hitantsika io en vue de prendre les dispositions nécessaires pour maintenir l'ordre et la sécurité publique dans le Grand Tana durant une période indéterminée. Kinona moa zany toetrany hoe misy tany miady eto amintsika eto zany ka amina période indéterminée ametrahana zay resaka ordre public zay nefa ato zany PTF miteny hoe aloha ivory akalalahana ny olona anao fihetsiketsehana mpilaminana azotsika tsaina ve diplomatiquement zany adevitra fa maninona ty omaly no mivoaka fa maninona ny totona omaly ny fanambarany PTF de maninona le premier ministre anao émission spéciale androany amin'ny TVM mavalo zay lizy rehefa tratran'ny angaretona de nanao angaredana koa avereny kely fa lezafady nanao angaredona zany solomavoaka de nanao angaredana ihany koa zany mpiaramimbonantoka Madagasikara de ovakiko amitsika hoe izavy reo nanao angaredona atao anatin'iny fanambaran'iny fa raha niona tamin'ny gouvernement naninona tsisy déclaration conjointe fa naninona ny MPTF ihany nanao de io izy io izy zany signataire-n'zany angaredon'ny communauté zany délégation de l'Union européenne représentant ny OIF ambassade ny Allemagne, ambassade ny États-Unis, ambassade de France, ambassade ny Japon, ambassade ny Royaume-Uni, ambassade ny Suisse. Fampidirana zay fa efa eto ny capitaine d'équipe ny antoko-tiako Madagasikara natao vondrona parlementaire. Miaraba député Fetra. Miaraba Faniry. Mafana mihitsy ny fitondran'ny Faniry an'izany fampizarana vaovao sy faneho-kevitra tsikera. Ary fampizarana amitsika piaino anjany zava-misy mafapana tato ato zay satria fankaiky ny fifidianana ve sa inona no antony na izany aza nefa aloha dia alohan'ny idirana amin'ny famakafakana sy ny adihevitra eto dia atolotra atsika rehetra mpifaliana no anolorana ny araba ho atsika mpanaraka an'izao fandarana miara-manonjy eto amin'ny MBS Radio Mada izao na eto atoerana na ny any ivelany rehetra any ary kompatanana manokana nangatahany mpanaraka tsy mahafoy izao fandarana zao dia ao i Ramatoa Mamitiana, Ramatoa Mbolatiana eny Sabotsynamena eny raha niona tany mahatsindry tany isika dia nanambarany fa mpanaraka tsy mahafoy ary makasitraka indrindra tsy mahafoy izao fandarana zao kompatanana mampahery antsika rehetra toraka zany ihany koa ifeno eny faravohatra eny kompatanana ingafeno ambeny tsara mivavaditsika ao zay no kompatanana tsotsotra satria ny fotoana mandeha ihany dia manaraka indray raha ohatra nisy tsy vita kokoa sy kompatanana atao fa na izany aza dia kompatanana faobe ho atsika rehetra manaraka ny fandarana namana Faniry mafanafana ny raharaha tena mafana mihitsy miazakazaka ny toedraraha ary misy ao anatin'izany ny mikorapaka mivalasa ny tahotra efa niova laso izy tonton mota zay asa raha ivolana latsaka kely lasa zay efa niova lasy ny tahotra efa fatatsika any amin'iza ny tahotra am'izao fotoana itenenantsika izao na miseho mafy be ty ivelany aza dia ohatra ny vovonambo misy fomba fiteny an'izay tsy erika efa tahotra tsy mampitanareo mbipa fomba fiteny malagasy zany tonga dia andao tairina ny resaka Faniry fa maromaro ny zavatra azotsika resahana ary tokony fampizarana amin'ny vahoaka malagasy moa tsy iverenako intsony ny zavatra efa nitenen'ny Faniry teo fa fanamafisana angambany amin'ny hoe tsisy tsy miaiky intsony tsisy tsy miaiky intsony ny amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena ny fomba fanao mamoehatra amin'ny fandikana lalàna na ny lalàna tsotra io fa atao hoe ny lalàna velona amin'ny ankapobeny sy ny lalam-panondrenana izay ny mpikambana anatin'ny androm-panjakana ny atsona hoe mpitondra ambony eto amin'ny firenena no manome ohatra ratsy ny amin'izany efa nitsakitsahana ny lalàna velona sy ny lalam-panondrenana zay tokony ife ny fiarahamonina sy ny fomba fiaina amin'ny ankapobeny eto amin'ity firenena ity
izany tiako resahana am'zany dia ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana resaky faniry teo mahakasika ny hoe reny hevitry ny PTF ny solotena nireo masoivoa amin'ny firenena lehibe zay anisany manampy atsika amin'ny apahany be debea amin'ny fampambianan-draraha fa raha tsy misy an'ireo isika dia sahako ny manambara fa mirokahatra tsika menakavy tsara mpahafantarina voaka malagasy fa ny 80 isan-jato mahery ny fanampiana dia avainy amin'ireo firenen'ireo ary raha tsy misy an'izay a dia bozaka manahatra eto angambany noho ny rofotsika teto raha izay aide budgétaire zany amin'ny aide budgétaire aide humanitaire ihany ko ay mbola misy koa le mandalo tsy mandalo mivantana any amin'ny gouvernemanta na any mpitondra fanjakana fa amin'ny alalan'ireo le ONG amin'ny alalan'ireo fikambanana tsy miakina nitondrandrareo ny fanampiana fa tsy valapitra tsika fa mila meny mitenyreo tsika fa ireo nge tsy manana intérêt inona moa ny tombotsoan'ireo na i andre matomary karavalony manana na iandry rajoelona na ny hafa izay kandida am'izao fotoan'izao no hitondra n'ity fireneny ity fa ny zavatra takindry zareo dia ny hoe fitoviany rehetra tsy misy ny fitanilana eo amin'ny fanehoan-kevitra mba tsy isiny ny fitanilana eo amin'ny fahafahana mamory olona fa ao anatin'ny pré-campagne isika izao dia maninona ny any amin'ny freedom maninona ny any amin'ny TGV maninona ny any amin'ny mapara no afaka mamory olona kalalahana enona hatreny an-dalambe aza fa maninona ny ambiny a izay raha eo anatin'ny 17 mahazo manao kandida io resahako fandrombe 10 ambiny zany a dia asa tsy tena fikambanana asa mety ho mpanakorotana ny fandraisany azy tsia tsy izay mihitsy fa nitahotra zay efa any aminy miova lasy am'izao fotoan'izao no mahatonga azy mamorona an'izay inona ny tiako atongavana tsy mety itsony e naseho anareo ACC ny fiandanianareo naseho anareo tamin'ny alalan'ireny fanambarana fandikanareo ny voasoratra na ny andininy fahenina ambe efapolo na ny andininy faharoa amby 50 amin'ny lalam-panorenana ninninona ho lazainareo mpikambana sivy ao anatin'zany fitsarana avy momba ny lalam-panorenana zany dia efa very ny fitokisan'ny vahoaka anareo very ny fitokisan'ny mpanara-bavao anareo very ny fitokisan'ny malagasy iray manontolo anareo satria miariary ny fiandanianareo miariary ny hoe fandraisanareo baiko any amin'ilay filo teo aloha iandry rajoelona torak' zany any koa nareo am'seny ninninona fanambarana ataonareo a dia mivoana tanteraka amin'ny voasoratra ny lalàna sy voafaritry ny lalàna mialatsiny tompoko noho izany indrindra ny mahatonga anay miteny hoe tsy atokisana itsony zany lazainareo fa matahotra fifidianana zay etsy andany ny pomba ny ngaiandry rajoelona eto akilany manao ny ataony ihany koa ny ACC zany rehetrany dia hita fa tafiditra ao anatin'ny kajikajy efa nataonareo efa nomaninareo hatramin'ny ela satria tsy andresy velivelo hoe zany andriamatoa andry rajoelona izany amin'ny fifidianana zay kasaina ataony fa 7 ny volana novambra raha tsy misy ny tsikombakomba iarahana amina ambaratonga mpitantanana maro eo anatin'ny fitantanana ny raram-panjakana ary mandalo amin'ireo ambaratonga toy ny ao anivon'ireny hoe préfecture ao anivon'ny district ary indrindrandrindra any miafaratra any amin'ny ACC mirediredy le ACC mialatsiny a mirediredy ianareo satria araky ny teneniko te hitataratra miariary voapirofo fa miandany amin'andriamatoa andry rajoelona ianareo mandray baiko any amin'andriamatoa andry rajoelona ianareo mandray baiko any amin'ilay solotena ny andry rajoelona ianareo dia tsisa fa ny prime ministre tsay sy ny gouvernemanta zay navoaka anareo namenareo alalana isolotoerana ny filoteo aloha andry rajoelona ny amin'ny fitondrana vonjy-maika ny firenena amin'ny resaka intérim ny tiako resahana amin'ny hoe fiaraha-mitata ny gouvernemanta miariary ny fandikanareo lalàna indray ry ACC miariary ny fiandanianareo sy ny fanarahanareo ny baiko efa vakina fotsiny sy ny fitenin'ny tanora vakina fotsiny ny hoe inareo a dia mpanompony ngay andry rajoelona manao zay fomba rehetra mpandanina ny ngay andry rajoelona eny ohatra anankiray ty ho resahako ty ny ministry ny fitsarana tamin'ny herin'ny androany herin'ny rapitso tany soavinandrina tao amina toerana malaza anankiray fisakafoanana dia namory ny tompona andraikitra TGV be ny tanàna avy amin'ny lany tamin'ny volomboasary inona no resaka amin'ny fanaovanareo tao fantatrareo tsara fa misy apahany nahafantatra fa nisy apahany tsy nahafantatra nisy ekipanay satria tany koa izay tany miarinarivo izay nisy ekipanay a teo andamosinareo teo fa tsy fantatrareo hoe ekipa vaty aminay izy ireny mpanara-diny filora valomanana ny resakareo dia renay avokoa satria voarakitra feo raha mato minisitra no nitarika sy nampivory an'izany be ny tanàna izany tsy maninona
tsy maninona vorizy raha mato-ministra fa ny tena loza ao anatin'izay fionanareo zay de inona ny tena niketriketrena sy ny resahana tao amin'ny fomba rehetra zay ny toromarika raha mato-ministra amin'ny fomba rehetra de atao zay tsy andresen'ny kandida marika raha valomanana amin'ny fifidianana eto amin'ny distrikany Soavinandriana de namaly lay be ny tanàna nanao hoe 5 polisan-jato ange ny vato azony andre mato-marika raha valomanana fa ny an'ny andro rajoelina 5 polisan-jato tsy te alala ao zy raha mato-ministra atao fotsiny zay amadiana ny vokatra io fa tsy maintsy mandresy isika na tsy nisy zavatra vita tao na tsy nisy tanteraka ny zavatra maro nampanantenaina na tsisy mangarahara ny fitantanana andraraha-pirenena na misy lay fitanilana eo am'fafahana maneho hevitra sy mamory olona miariary ny fanaovana tantely afadrakotra ny are-pirenena miariary ny fitanilana ny fitsarana sy ny anivompitandy ny filaminana miariary ny fitanilana sy ny fitongilanana makany amin'ny ekipa zay tariany Andro Rajoelina de mbola say ianao raha mato-ministra hoe fomba ahoana zany amadika vokatra zany tsy misy afa-tsy zay sisa ny zavatra azo atao amadika vokatra zany sisa ianareo mampitandrina anao zay raha mato-ministra olom-boatendry ianao azotsika daholo ny sary sy ny feo zay indrindra matsy azotsika ny sary sy ny feo zay no lazaiko teo satria nandeha nivoaka kely tany na manafaniry azonay ny sary sy ny feo raha mato-ministra ifanatrika isika tsy maninona raha say ianao ifanatrika amiko sy ifanatrika aminamana de mitondra olona anao de zako hitondra olona any amin'ny aino manjery-panjakana hoe zao ny teninao tao zay ny teninao avadika io raha tao amin'ny fomba rehetra izay ampandresena ny kandida anareo Andro Rajoelina amin'ny fifidianana na de 5 polisan-jato raha ny azonareo tao fa 5 polisan-jato ny vato azo ny kandida marika raha valomanana tamin'izany fotoana ianao zany mbola eo koa mampitombo ny ahanay ny amin'ny hoe ianao zany mbola tompona andraikitra mbola ampandany vazaha satria raha nahazo an'ireny ka niala ilany ny ala paraky ny fitenin'ny tanora ny asesena na hoe tsy anjaranay ny manamarina fa rehefa tonga etam-pelatananay fotsiny hoe feno ny atota taratasy firotsahako fidiana na natao parsiera natao atsokosoky nge misy antony zany na manafaniry misy antony zany mpiaino jaina hoe naninona moa nataony atsokosoky ny fandrotsahana ny taratasy ny Andro Rajoelina kandida Andro Rajoelina izay tsy tokony efa mahazo mirotsaka intsony satria ao le resaka voalaza ny 240 amin'ny code nationalité ao zay le iza ny mpitsara sana moka an'izay satria ho adininy ianao na raha mato-ministra io na mpitsara tany amin'ny première instance tany na tetantananarivo na tany Antsirabe na tsy fantony hoe taizany nazahoany azy satria angatahana raha sany ny ACC mba omeo anay hoe avao hitan'ny vahoaka malagasy iza ny nanao sy ny certificat nationalité ny kandida Andro Rajoelina raha say ianareo raha ohatra ka hoe mandala ny mangarahara isika mandala ny marina sy ny fahamarinana tokony ho say ianareo amoaka hoe avoy daholo ny an'ireo kandida 30 anisan'izany ny Andro Rajoelina ny kandida marika raha valomanana sy ny sisa misy nanao sony avokoa nge zany certificat nationalité an'ireo zany de aleo hitan'ny vahoaka hitsaran'ny vahoaka azy zay ny anankiray ny faharoa na manafaniry de mahakasika n'ity ACC ity ihany efa very tanteraka ny fitokisana satria ambaran'ny mpomba ny Rajoelina mantsy hoe matahotra fifidianana tsika iza moa nanatitra voalohany atota taratasy teny amin'ny teny amin'ny ACC raha samy resaka kandida isika ary iza ny antsony nanatanterahana fifidianana teto zay indrindra tena mariny zany ary iza ny nanetana ny vahoaka malagasy ny atoko politika efa antaona ny maro hoe etaniny isika isoratra anarana ao anatin'ny fanavozana ifotiny ny lisitry ny mpifidy ary tsy zay ihany fa mbola nanampy ary zay taty afara taty aoriana hoe manetana atsika ihany ko anaramaso raha ohatra ka tena ao anatin'ny lisitry ny mpifidy zany anaratsika zany ary nanetana ihany ko hoe tehirizo ihany ko ilay sosy kely maitso kely maitso mavo iny zany ve ny matahotra fifidianana ary zareo fa tsy anareo ve zao no matahotra ka izao ry ACC ao todika aminareo ny tenako ho an'ny andrano fanondronony ny sady resevako aminareo ho an'ny androany fomba ahoana moa zany no atokisana ianareo le nieritreretina fa arofanina mpiambina ny fampiarana n'zany lalam-panorenana zany io ny lalàna faratapony tsy misy ambony lalam-panorenana akoatrany hoe tsy resaka ny fanarahana ara-politika fa lalàna no resahako eto de izao ara tamin'ny taona 2024 ianareo 5 mianada dia nandray fanapahan-kevitra natsofoka reo tao anatin'ny fitsipika anatiny andininy fa 5 fitsipika anatiny fe ny antemy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana
alinea faharoa andalana faharoa paragrafy faharoa inona no nataondrareo tao satria zay no mahakasika atsika eto eo mantsy ny fomba hijerentsika ny hoe mbola azo itokisana ve retolonreto tany amin'ny fariraika averiko indray mandeha tany amin'ny taona 224 raha nandray ny toerana ireo olona ireo dia nisy ny asa fanavaozana fanatsarana ny braony avy nosoloana ny mobilier nylokona ny efitrano fiasany nysoloana daholo zay tokony hosoloana tao anatin'izany trano zany a dia nividy fiara tsy mataho-dalana marika Toyota ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ho ampiasainy ny mpiambina ny filohan'ny ACC zany inona ny natao nalefa fotsiny aloha ny asa rehetrarehetra fa taty aoriana vao natao ny taratasy ny dikaina zany ny tiky tenenina ny texte ny code mifehy ny fanaovana ny tsenam-barotra sy ny tsenam-barom-panjakana iza ny nanao an'izay nandika an'izay ny mpikambana anankisivy ny ACC akoatra n'lay teniko tany ambolohan'ny tenana hoe ao amin'ny 5:30 dia nampidirandrareo resaka fa sady mpandrovary izy no mpandobary izy a no mpinambary izy zany hoe tsy ao anatina sady ao anatin'ny organe délibérant izy de délibération zany na ao anatin'ny organe exécutif ary zareo aona ny antony tenako zany a priori any alohana mandritra dia napetrany hoe manara-maso izy a ny famolavolana ny tolobarotro mpanjakana ao amin'ny ACC any io a faharoa izy ihany ny manara-maso koa ny amin'ny dépouillement manana solitenao inona ny idiram-pitsara avo anatin'izany zavatra any efa misy ange ny rafitra sy ny lalàna mife izany tsenam-barom-panjakana zany sa ve ianareo mpikamba ny fitsarana avo mpanolotsaina avo de ataonareo zay tianareo atao nefa ianareo ane ny tokony anomeny ohatra eto amin'ity tany ity eto amin'ity fireneny ity ianareo tsy misy ambononareo raha samy mpitsara eto amin'ity fireneny ity androm-panjakana iray ianareo zay sa ianareo no nanao an'izay zavatra zay nampidiranareo resaka atao anatin'ny 5:30 amin'ny fitsipika anatiny nataonareo zay tianareo atao dia ny tena zavatra mahavariana dia tsy namme ohatra tsara reo olon'ireo ny ray tsy kombakomba tamin'ny prime ministre reo olon'ireo andre matotsay Christian ireo fitsara avo sivy mianada reo a rehefa nalefa zany tany amin'ny contrôle financier ny hofanamarinana hoe natao tsara ve le asa nanaraka kely nanaraka tsara ny procédure ave sy ny fombafomba zay voafaritry ny didy amandalana sy ny texte mametra sy mamaritra ny fanolorana asa sy ny tolotr'asa mpanjakana na tolobarotra tsia inona nataony tao amin'ny contrôle financier ny rejeteny no laviny tao ny fandoavana ny hoe fanomezana ny hoe ara-dalàna sa tsy ara-dalàna ty zavatra ty de ny rejeteny na nitsipahany lasa ny taraina inga filohan'ny ACC nakany amin'ny prime ministre tsay izay efa tsy manana légitimité am'izao tsika miteny zao tsy maninona fa tam'za moa tany efa tany taona 224 zany zavatra resahako zany lasa ny taraina tany de nanome baiko inga prime ministre inga tsay zay tsy manana crédibilité itsony tsy manana légitimité itsony satria efa nalohany antemera-pirenena zay nanolotra azy efa naloha iaho efa tsy milanao itsony ny antemera-pirenena fa ny mahagaganay de mifoma mbola mahatonga anao tafapetraka eo amin'ny toeranao io ary tsy mbola izay ihany fa mbola izy ry namana fanizy mbola lasa mpisolo toerana n'Andriamatoa Andry Rajoelina zay filoham-pirenena teo aloha fa ny foroporonondrareo tao anaovandrareo micmac sy manœuvre tao a ny amin'ny hoe ianao Andriamatoa filohan'ny antemeran-dolona dia tsy mahazo mandray ny toerana io fa tsy maintsy omena ny tsay Christian io a sy ny ministre zay miara-dia mandrafitra n'zany gouvernement zany de namoroporonana n'zao antony tsy mitombona rehetra ao de renomezany olona reny nareo ry ACC ndiko atongafana de izao zany ny toetoetra n'lay ACC izay ny toetoetra n'lay androm-panjakana sy lay mpikambana mandrafitra n'zany androm-panjakana zany izany ao ny fikafika nataony ny arahany tamin'ny prime ministre ary tsy izay ihany a mbola misy ligne de crédit 1,4 milliard d'ariary zay ny foroporonona tao hoe anaovana séminaire anaovana nyty anaovana fitsidia paritra fa hatramin'ny oviana moa no manao fitsidia paritra ny ACC fa ga ianareo manana ratsy mangaiky any amin'ny faritra raha ny CENI de mety ny comprendre anareo izay manana ny CEC manana ny CED fa hatramin'ny oviana ny ACC ny manana ratsy mangaiky any amin'ny faritra any mangaiky mihitsiny ka de forononareo misy ligne de crédit fa ifampizarana re la izy or vahoaka aloha tonga saina am'izay tsika
anao tsika ifampitaiza amin'ny resaka ara-dalàna satria natenaina anirina ny faratapony mpitsara avo mpanolo-tsaina avo a no manao an'zany zavatra mamoehatra resahako atsika zany ka rariny loatra tsika rariny loatra ny kandida marikaravalomanana sy ireo raiky ambiny folo ambiny akoatra n'lay kandida ihany rajoelona zay efa tsy tokony hirotsaka ntsony satria tsy manana lay fahafahana mirotsaka itsony any izao mitsotsotra any ampitany a any am'le firenena vaovao any am'le firenena vaovao a nazaony an'lay zom-pireneny eny efa raisy motany razany tsy maninona izy mitsotsotra itsika eto mitrongo vaomana itsika eto miady atrano itsika eto ampedininy rehetrarehetra ato mimpandainga ato mipamitaka ato ireo andevoziny vola ao reo andevoziny fahefana andevoziny voninahitra reo mbola te hisiraka le tombontso tsy ara-dalàna nefa mivahoaka tsy akilany a mitrongo vaomana reo zany a reo a zao moa ny teniny tam'ireny mivovo itsika milaza zavatra marina de nilazain'le rangah vazaha io fa vovo ianao no mivovo andre matoany rajoelona zao anao zao mivovo any ivelany anao mody mitsotsotra fa nampedinao le vahoaka nofitahanao le vahoaka ary nakan'ny arena samy hafa zay tombontso marobe tena gravy a ka izao apetrao le cour électoral spécial tsy mahatoky an'io ACC sy ny mpikамbanao torak' zany koa ny seni apetrao io a de milamintsika tsy adala akory a naketrina kandida 2 mivondrona manohatra izany zavatra miteneniko tsy ara-dalàna rehetra any satria mivona amin'ny voafaritry ny lalàna ary mampitokamonina lay kandida tsy ara-dalàna iandry rajoelona de inona nefa ny tena loza de le androm-panjakana hita fa voabaikony voabaiko ny andry rajoelona voabaiko ny reo le mpanambola izay rahantsika malala izy zany olona tiako teneniny zany fantatra reo tsara de fitaovana anatin'zany a andriamato tsay kristian sy ny mpikambana ny gouvernemanta olom-boteny re olona rehetrareo de nyresahako teo ny resaka raha mato minisitra tany soavinandrina sany teny ampabe maso tsy mitandrina renay raha mato minisitra de inona ny mbola sahanao ambara raha mato minisitra mbola ho adininy ianao raha mato minisitra mpitsara ianao ho adininy ianao tadio tsara fa solom-bavamboaka koa izay afaka manara-maso ary ifakahita tsika amin'ny session fa efa afaka herinandro andro vitsivitsy raha sa ifanatrika aminay solom-bavamboaka ianareo marina namoaka an'iny ndray ny ACC tsy azo atao ny manao fitsipahapitokisana tsy azo atao ny manao andrisiry dao aloha fa mbola adihevitra be zany a ianareo no tsy afaka mandrava tsy fahefanareo mpisolo toerana no mandrava ny antemera-pirenena fa raha ny fitsipahapitokisana tokony ho azona satria fahefananana ny antemera-pirenena zany nareo zany anao zay dany mikibonareo fotsiny olom-botendry napetrapetraka fahatany olona nampahory vahoaka nanao mpimamba ny are-pirenena de ho avelo hojerena fotsiny am'izao azafady a tsisy anaiky an'zany eto namana faniry sady tondratsika fanazavana fara angamba n'le taratasy navoakany préfet ny député fetra satria mazava tsara zany zao a hoan'ny fiatrehana ny fifidianana de mazava tsara mihitsy mifanetanana sy mipré-campagne tsy misy manko zao raha zao endriny zao fa ny teo anivon'ny PTF ihany koa na mpiara-miombonandika de mazava ny hoe alao atao fivoriana malalaka sy ny fihetsiketsehana mpilaminana zany ka tsara ihany tondrana zay satria rehefa mijery an'iny tsika de ozy tsika fa inona fa nga misy amina situation d'exception ve sa iny Madagasikara no hoe ametraka an'zany tena fanapahan-kevitra amina durée indéterminée tsy voafetra zany etrany le fampirorona zany lasa fampanjakana n'lay fanjakana amin'ny akapobeny tsy mahavita manao communication ntsony ary tsika rehefa mijery nandritra n'zay 10 andro zay de misitsitsika manakombombava any ambadika any le mpisolelaka sy le mpitabataba taloha mpanohana fitondrana député fetra fa le androm-panjakana no miteny de ankehitriny zany reto telo reto no mitoetra ny seni ACC sy ny gouvernement ankehitriny de ireto telo reto no mitoetra seni ACC ny gouvernement de manao zay tany mikibony amin'ny fiarovana an'le fahefam-panjakana satria mbola te hiverina zavatra efa samy namesiny ve daholo reo olo reo efa ny annonce couleur raha dominy anaovana azy raha beloty fa hoe zay de efa miaraka amin'ny rajoelona ahoana mbola atokisana am'ireo indrindra ao anatin'ny fantsahan-dalàna ohatra zao de inona ny fomba hahafahana sitsy mitazona an'le fahefana tsy hahafahany rehetra mihetsika réquisition générale réquisition député fetra za tsy de manan-javatra ambara amin'iny fa tonga de mitondrika mitandro ny filaminana ao anatin'ny fahefany ikena ny didy mandalàna
dia manome fahefana ny préfet sy ny eo anivo ny OMC anao an'izay réquisition générale zay zao fotsiny ano afatra aminareo mpitandro filaminana misy zandrinay ianareo ao misy zanakay ianareo ao misy mpiraitapo aminay ianareo ao ary misy avanay ianareo ao misy mpiraitanàna aminay sy eny anivo ny fiarahamonina eny anareo zao fotsiny no afatray raha tsika mahita io nefa fitany lana ataony mpitondra fanjakana izay miafinafina ao ambadika ary milaza aminay fa zay mitady ambolo-korotana ilay prime ministre mihitsy ny sefo mpanambolo-korotana eto am'izao tsika miteny zao ianao andre mato prime ministre ny mpambolo-korotana eto na faly ianao na tsy faly ianao ny mamoriporona an'izao teniteny isan-karazany eo zao a fa ta izay mbola nanao korotana 7 ny faritra ny tsy dianay niaraka tamin'ny kandida marikarahaly manana laharana fahadimy taiza taminatin'izay zay mbola nisy korotana fa ny fanakorotana nataonao de toy izao ity raha eo anatiny ny sorinao nydikainao ny lalàna mahakasika ny sata manokana nyreo olona satria ao am bataillon ny primature ireo le mpiambina manokana ny filora valimanana zay filoa pirenena teo aloha 20 ny zony misitraka mpiambina 20 izy andre mato prime ministre tsay Christian 5 sisany eo am'izao tsika miteny zao satria ianao mihitsy ny tompona andraikitra voalohany amma ianao ny tompona andraikitra ao am primature am prime ministre anao araky ny tenga ao am bataillon anao no migere sy mitantana an'zany élément mpiambina ny filoa marikarahaly zany naninona no ny sotomina ny anaky zao aloha izy mbola valo ny nomeny tany amboalohany fa tsy 12 araky ny voasoratra ao anatin'ny lalàna ny sotominy ny anaky telo inona nambarany motif anantony satria ondreo a naika nanosy naika nahafaty ny mpitandro filaminana mitovy taminy tamitsika nanao etsika tany atsirabe tsy navela hiditra tao amagro fa ngamo chauffeur le mpiambinyreo fa ngamo izy zany mibaika an'le chauffeur nge olotsotra ny chauffeur ny président Ravalomanana kinona nidirany am'zay satria nijoro eo akaiky ny varavarana izy telo miraha lany sorinyreo ary reo mbola tsy ampy araky ny teniko teo fa 20 any droany veriko aminao ndray mato prime ministre veriko fanondrosa de tsy tadidinao 20 ny voasoratra fa tokony mpiambina ny filoa marikarahaly amma ancien président de république azy tsy ancien chef d'état fa ancien président de la république 6 am'izao fotoana zao anao mandika lalàna ianao ary adinina am'zay ianao rehefa tsy prime ministre etsony satria mbola voafehanareo am'izao fotoana itenentsika zao ny fitsarana ny mpitandro ny filaminana raha sahijanona ianao a ifanatrika fo ianareo zay averiko ndray mandeha mahaleo tena ny fitsarana eto de ho hitatsika ara raha miteny mahaleo teny zay nareo de mampitandrina anareo koa zay mahakasika ny namanay any andro ihany zay voatendry a anisan'ny tompona andraikitra ny KMMR any amin'ny région androy mampitandrina anareo zay ok zay ny fampiororona sy ny fampitahorana fa sameny amin'ny fiarahamonina any eo isika ary raha mbola tsy ampy anareo zay teny zay de araky ny teny député Toutsoa tamin'ny fagnandarana angaredina maly hoe fipoaka ange le sarimbilany ianjaanja eo nge ianareo ajanony re de mbola tsy de tena misy ny dégâts misy fa raha mbola tianareo idégâts mihoatra noho izao le izy de toy izao nylay fanao nareo fa ianareo tsy andresy eo ary zay tsy anaiky eo hoe premier tour efa tsisy ti anareo ko premier tour amin'ny ahoana miray tsy kombakomba ministre sy ny gouvernement ray manontolo ny ACC CENI tsy anaiky izay ary fampitaiza amin'ny vahoaka zay anaja ny ara-dalàna hatrany de ho hitanareo hoe atohatra ve ary zay moa tiako atongavana teo natao iny réquisition iny mifandray am'zay resaky zay ihany na manafaniry hoe aoka tsy fandratra ary mpitandro filaminana raha vahoaka maneho hevitra kalalahana maneho ny tsy fakatoavany ny fitanylana sy ny fitsongilana nataony mpitondra fanjakana ao anaty farankisosina raha izay no antony andratranareo azy sanatry mivava ampiasanareo ny herim-pamoretana na ny basy na ny fitaovany ampelantananareo de miomana mampiomana anareo izay fa tsy hipetrapotsiny tena mampiomana anareo izay fa izao kosa ny mandika lalàna ny mandika ny fitsipiky na ny fiarahamonina na ny mangalatra na ny rehetra na ny manopa na mpitandro filaminana na olotsotra sambory fa tsy hoe rehefa misy manopa ny fanopa tamin'ny mpianatra anareo teny akatso de lazainareo fa nopainy izay azo feo sy azo sary mpitandro filaminana manopa sy midaroka mpianatra nisy ve fepetrany raisinareo tompona andraikitry ny mpitandro filaminana tsy nisy fa rehefa mpianatra zany de azo opaina rehefa vahoaka tsola de azo opaina sy azo daroana zafady tena mampitandrina anareo izay anareo am fahefana amresaka réquisition générale natao teo préfet fa izao kosa aloha itovy na zavatra misy manopa misy manao tsy fantatro manimba fananan'olona na fananana iombonana iny na fananan'olo tokana na fananan'olo tsotra sambory tsy maninona fa izao kosa tandremy le mampiasa hery diso tafa oatra mihoatra tsy proportionnel amin'ny zavatra zay tranga misy
ainareo tsara zany zavatra resahako zany fa hoviditsika rehetra lafo zany zavatra etrany tsy za irery fa nanareo ihany ko hovidiana lafo zany ka mba tsisy ny korotana atsaro Andriamato prime ministre nylaza filazana fa misy mitady ambolo korotana eto ianao lohatreto nitanay mamboly korotana ifanena aminay ianao eny amin'ny assemblée nationale ifanatrika indray isika amin'ny volana oktobra ifakahiteny itsika sy anareo mpikambana ny gouvernemanta aoka izay ny lainga fa ianao efa tsy tokony ho prime ministre itsony ianareo ministre efa tsy tokony ho ministre itsony de nefa ianareo indray mbola nasena mitondra ny tany sy ny firenena mpisolo toerana loza tena loza 105 nefa nitsipaka anareo hoe tsy mila anareo efa nilaza daolo ny solombaviboaka avy amin'ny IRD sonianay mihitsy io sonianay rehetra daolo io fa tsy sandoka zany de lasa indray ry mpitatasika sy ry mpamoron-dainga sy mpamono afo hoe nangalarina ny siniany any anankiray no nijoro tao nisy nilaza hoe nangalarina ny siniany fa vao izy ny aika any hoe hay tena siniako ihany io zay le zavatra misy ataony any antso avereny ny mpiambina ny filora valomanana Andriamato tsay Kristian averenao anaty tambazotra ny canal sat sy ny canal satellite sy ireo tambazotra Star Times inona dolo moa reny misy reny fa ny anareo mandeha efa anatin'ny pré-campagne tsika isy ny fitoniana aleo andeha malalaka aleo ahita ny vahoaka malagasy aleo afaka ijery isafidy zay fandarana tiany hoarahana ny vahoaka malagasy fa tsy ny anareo irery ny akamaroana ange de ny anareo irery no mandeha any ny MBS anisan'zany Real TV anisan'zany ny ABC anisan'zany ny Aino Manjery maro izay tsy miaradia aminareo avereny ho kely sisa fotoana hitondranareo kely sisa aloha tsy ataotsika fanao zany zavatra any fa fipoaka ny sarimbolany tiako mihitsy le teniny mpanoratra rado mantsy zay tompoko la rado mandria mpiadanina ianao ray aman-dreny rado Andriamanantena fa tena hoe fipoaka ny sarimbolany ary hipoaka any amin'ny tavanareo any io ay de milaza aminareo zay hipoaka any amin'ny tavanareo any io any amin'ny tarehanareo any io ary tozaka an'izay fa fivoto ohatray ny orinareo zay voi takzay tsy teo akaikikaiky teo nangalam-pinana teo fa poan sarimbolany eto zay le izy namana faniry zay ny tsiarotro teo fa marina ny fanambarany efa feno ny voalazany namana faniry na fanambaran'ny PTF sy ny solotenan'ireo firenendehibe eto amintsika dia inoana namafy ny tenin'indray lay ACC mbola miezaka manamary tena efa diso re miala ny mety aminareo vitatsika zany ato anatin'ny mbola misy telo herinandro alohan'ny fampelezan-kevitra tsotra kely manolo an'zany fampidiniky tsika amin'ny latabatra na boribory na efajoro fampiresaka hoe mila solotena kandida tsirairay avy na ny CENI na ny ACC misy solotena asa ianareo mpahilalana ny mahay an'zany alefa samy mandefa ny solotenany milaminy io raharaha io fa raha izao botolo tery vaimanta ezahanareo ampandaniana hony amin'ny premier tour tena miteny aminareo fa mifamono eto isika malagasy aza miditra am'zay fa voditsika lafo ary manao ezaka hoe aho te mafisiko ny teniko teo aoka tsy fandatsatra aoka tsy fandratra ao anatin'ny fitandrona ny filaminana fa tsy voatery mampiasa hery fa afaka mifampiresaka tsara satria olona efa civilisetsika fa tsy olondia akory aroka zay mifampiororona fa tsisy anaiky an'zany so fampitaiza amin'ny vahoaka izahay ny amin'ny fanaran-dalàna adidinay ny mandresy lahatra ireo mpanara-diny filora valomanana ny am'izay fanaran-dalàna zay ary raisina hatramin'ny farany andraikitra manoloana izay ny anareo koa toraka zany dia raiso hatramin'ny farany andraikitrareo fa samy hoadinina itsika rehetra ao afarafara kely ao zay namana faniry tena alohan'ny tena ialanao eto amin'ny plateau député fetra eto aloha ny afatravatra maro samihafa ho an'ireo camemera any amin'ny faritra sy izay tsara ho fantatra ma député fetra satria misy any manontany za moa efa nitondra fanazavana ho an'ny camemera zany fiomanana ho an'ny avaradrano sy sisa ianao ihany koa mety manana ny ambara ho an'ny faritra samihafa sy izay mety vaovao tonga any aminao marina tokoa zay faniry satria misy ny vaovao tokony fampizarana mihina fa mbola andeha any amin'ny tambazotra sy any amin'ny Facebook any amin'ny tambazotra sosialy any zany fa nefa ararotiko marina ny fandalovako eto amin'ny plateau amin'ny miara-manonja mahakasika an'izay resaka fifanomezana tanana antsitrapo ho fampandaniana ny kandida larana fahadimy Andriamato Marc Ravalomanana efa misokatra ho atsika efa eo mpamolavolana efa eo mpanomanana ny fitaovana rehetra ilaina anangonana ny mombamomba atsika andraisana atsika rehetra tsirairay avy na tanora na salatsalany na zoky olona na efa misotro ronono misokatra ho atsika ny eo belera efitra faraky ambiny folo ny amin'ny fandraisana ny mombamomba atsika tsirairay avy zany hoe
inona ny traika efananatsika manahoana ny mombamombatsika efanana tanteraka fampelezan-kevitra ve mety manana fahaizana manokany tsika na amina resaka informatika na mety efananao tsika solotena ny kandidata any am'ireny biro fandatsaham-bato reny dia aizany toerana district aiza na commune aizany misy atsika aitsika ny maniry asa tsika ve vonona metakafisy tsika ve vonona izara flahersa tsika ve vonona ifanometanana mety misy fahaiza manao manokana naaraky ny lalàna ao anatiny hoe fiarovana ny vato ny kandida Marc Ravalomanana zany rehetrarehetra zany a ho angonitsika ao amin'ny efitra faraky ambin'ny folo ao amin'ny rihana voalohany ao Belera miandranareo ny ekipa izay anisan'izany ny tenako anisan'ny mpandrindra sy mpitarika an'izany ekipa zany dia misy base de données constitué antsika zany hoe misy atotakevitra misy vaovao maro angonitsika mahakasika an'ireo KMMR rehetra manerana ny Madagasikara sy ny tompona andraikitra isatsokajy any amin'ny région any amin'ny district any amin'ny commune ary any amin'ny fokotany dia rehefa fantatra izay ka mandalo ao Belera ianareo manontany anay manao hoe zay maniry ampandany ny kandida Marc Ravalomanana dia afaka manatona anay de atorona ianareo ifampizarantsika hoe ay itony commune misy anao ty ny district misy anao manatona an'ireo tompona andraikitra reto dia any ianareo no fampiresaka fa alohan'izay tsy maintsy manamarina izay ny mombamomba anareo tsirairay avy de ifandraitsika larana tarbia sy ny coordonnées anareo dia ifampizara vaovao ary ifamme vaovao tsika amin'ny fotoana anankiray hoe misy fionana am'izao ny fivorina tanterahantsika amin'ny toerana ohatr'izao any amin'ny faritra io na eto Antananarivo na faritra Analamanga io na ny faritra 2020 ambiny manerana Madagasikara zay zany mahakasika an'izay resaka birao amin'ny rihana voalohany birao faraky ambin'ny folo ao Belera fa ny faharoa manarak'izay dia efa misaotra etsady mankasitraka satria toerana vitsivitsy sisa raha anisan'izany ny eto Analamanga sy ny any amin'ny dianasy ny sava isisa tsy voapetraka apomba ofisialy reo tompona andraikitra ny KMMR ny toromarika avy amin'ny Flora Valomanana sady kandida dia hoe mifidy ary marina loatra zany fa satria ny fandiniana teo anivon'ny KMMR foibe ianareo eny fotony no mifidy zay eritreretinareo sy tianareo hitarika izany rafitra ny KMMR rafitra vonjimaika mandritry ny fifidianana eny fa rava rehefa aveo rehefa avoakan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panondrena asa moana ireo namoaka ny vokatra fa tsika mbola mitaky atreto hoe le cours électoral spécial fa reo de efa miloko volomboasary reo fa aloha resahako fotsiny hoe ny rafi-pitsarana mitsara ny fifidianana ary rehefa avoaka ny rafi-pitsarana ndraikitra ny fifidianana ny vokatra tena izy na définitif dia mirava ny KMMR 320 sy 2000 de zay na metanana atsika tongava re mifanometanana tongava iara na hitondra ny anjara briky am'izay fampandaniana ny kandida otoanatsika izay misokatra ao atsika ny QG au Belera QG antika Madagasikara fa misokatra ao atsika toraka zany any ko ny QG ny KMMR eny amin'ny magro beoririka de afaka angalatsika sy anangonatsika ifampizarantsika vaovao ny am'izay le ifanetanana fandraisana anjara aza matahotra arak'ilay voalaza mihitsy eo amin'ny marika aza matahotra fa rehefa mbola manao ny mariny tsika de tsy emitra tsy ampiemotra tsika ny fampitahorana tsy ampiemotra tsika na ny herim-pamoretana fa mitovytsika eo anatrehan'ny lalàna mitovytsika na ny pombany Andry Rajoelina na ny pomba n'Andriamatoa Marc Ravalomanana fa rehefa ohatra ka mitovy tsy migafy tsy mandika lalàna de tsy tokony oelingelelina amin'ny hetsika zay atao zay makasika ny KMMR ary misy moa zany mampiomana manao antso ho anareo any atsimo any fa ho avy izay ho atsonay ianareo raha ampitso ianareo any faritra sy ny faritra lovanay andeha eny atsimo any izahay dia iresaka aminareo any ametraka pomba ofisialy nisy nefa zavatra ny volavolan'izy ireo sy efa napetrapetraka ry zareo fa ampita ny toromarika avaty amin'ny fohy be izahay ny am'izay le hoe fanajana ny fitsipika fanarahan-dalàna ary fanaovana kilalao madio ao anatin'ny fanatanterahana sy fiomanana amin'ny fifidianana makasitraka atsika rehetra ao anatin'izay faharetana ny aino zay de mangataka atsika apitapitan'izay fa mbola horesahana any amin'ny Facebook zay zavatra hoe efitra faraky ambin'ny folo ao amin'ny rihana voalohany ao Belera no andraisana atsika maniry ifanometanana antsitrapo ny amin'ny endrininna na amin'ny endrininna dia ento fa misokatra ao anao ny varavaran'ny pomba ny kandida larana fahadimy Marc Ravalomanana amin'ny fifanomezan-tanana izay ao ataotsika ho fampandaniana izany
kandida zany satria mbola tsy fotoana propagande moa zao a faefa miomantsika ny am'izay zay fa dia makasitraka atsika rehetra naharitra ny aino ary mame fotoanatsika amin'ny heriny anio indray a raha misy monjahatra maika dia miditra mialoha eto any fa dia ao anatin'izany no ametrahako ny fisaorana atsika rehetrarehetra maharitra ny aino hatramin'ny farany a veriko any amin'ny faniriny famaranana n'zany fandarana zany a veloma tompoko de mame fotoana atsika ary ho an'ny rapitsondray sady makasitraka atsika nanaraka ny fandanana tam'izao maraina izao marobe ny zavatra mety ho voaraintsika sy am'ireo toromarika samy hafa dia apitapitao ny vaovao isika ihany ko de mila mametraka ny fahamialona ary mametraka ny firaisakina sy ny fahasahipijoroantsika any am'izay toerana misy atsika rehetrarehetra any mandeha izy ty ary tsy akijanony tya fa dia tambaro tsara ny firaisakinantsika hiatrika izao tolona iombonan'izao fa efa madiva ny fandresena fa makasitraka atsika rehetra nanaraka fandarina eto aterina sy any ivelany misaotra tompoko